Larbe fa 2 ny volana septambra 2020 sy 2020 mitondra ny teny fiarabana ho antsika rehetra zay manaraka ity fandarina miara-manonja vokariny ny MBS sy ny radio Mada ity zay raisitsika amin'ny modulation de fréquence sivy 570 ho an'ny MBS radio ary 170 ho an'ny radio Mada zay anaovana araba ho an'ireo teknisiana zay miara mampita ny sary sy ny feo amitsika zay eto amin'ny foibe sy any amin'ireo sampana samihafa mandray izany eny na ny any amin'ny faritany. Ireo namana ao ambony zay manao ny tena fandrindrana goavana amin'ny fanipazana izao sary sy feo izao dia tsy adinitsika mazava ho azy ry radany ry rasankla zany ry tately zay miasa any ambadika rehetrarehetra any satria ambadika izao fandarantsika izao de misy vondron'olona marobe miasa manao ny ezaka atotosa ny fandraisantsika rehetra azy akoatra ny izahay mpanetana mpanolotra sy miara-manonja eto amin'izany fandarana izany. Isika rehetra any ampitan-dranomasina tsy hay ny hanadino antsika satria mpanaraka mahafatrapo isika ary mpameto revitra ihany koa amin'ity fandarantsika ity ny eto atandrazana zay mielipatrana naizanaizana misy atsika am'izay fomba azo tsika izany fandarana zany ihany koa dia anaovana ny araba. Amty androany ity ny tenako no miara-dalana amintsika miaraka amin'ireo vahiny tompotrano ny antony dia voatana amin'ny adidy aman'andraikitra zay sahanina mandritry ny andro maromaro irina Rabe Mananjara any amin'ny faritra Alaotra Mangoro zay fena andalana izy raha ny antso ataribina ataony teo de rehefa tonga izy mitaritra vaovao amintsika zany ny tenako zany no miara-dalana amintsika mandritry ny andro maromaro amty herinandro ity na zany aza nefa dia betsaka ny vaovao zay ho resainy ho zaraina anaovana fanadihadina amintsika rehetra eto ary anisan'izany zay hanaovantsika ny fanadihadina sy ny fandalinana sy ny fizaram-bavao dia ny fiaonan-dehibe any New York any zay fiaonana fa 770 ny firenena mikambana zay zary mahazatra mo izy ity ary andraisana fanapahan-kevitra lehibe ary ahitana ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena ary manana andraiky mpanjakana eo anivona gouvernemanta misy dikan'izay teniko zay filoham-panjakana na filoham-pirenena satria samy hafa amin'ny andraikiny zany na dia samy mpitarika larina voalohana na firenena iray aza zay resahako zay sy ny hoe lehibehana gouvernemanta dia prime ministre zany ny solotena an'ireo filoham-panjakana na filoham-pirenena. Iresaka am'izay tsika satria dia misy vaovao zay tsara ho fantatsika mahakasika an'izany raha izany. Iresaka ihany koa tsika ny fandalovan'ny FMI eto Madagasikara zay mety mifandraika amin'izany vaovao any New York zany. Fa ankoatran'izay de iresakitsika ny vaovao zay nitranga tao anatin'ny 420 ora ny teo anivon'ny ministera ny arena kibon'ny tany mahakasika indrindra ny amin'ny fanokafana ny fanondranana ny vato sarobidy eto Madagasikara rehefa nihidy zany tao anatina taona vitsivitsy. Miaraka amin'ny tonton mota isika miresaka am'izany izy moa dia anisany mpandraharaha mahafantatra tsara ny tontolo ny fandraharana ny arena kibon'ny tany tsy miteny manokana hoe vato fa raha miteny hoe vato tsy mety zay fomba fiteniko zay fa hoe ny fandraharana amin'ny arena kibon'ny tany ka rehefa miresaka arena kibon'ny tany tsika dia ny vato ny volamena sy ny petrôla na ny solika na ny gazy finosiny zany rehetrarehetra izany. Akoatran'izany dia misy ny reportage zay mahakasika ny zava-misy tany Kongo nataon'ny mpano gazety any France 24 ho alefatsika eo any amin'ny fiafaran'ny fandaharantsika any mahakasika indrindra lay zava-nisy tany Kongo araka ny nambarako tamintsika zany fa ny sehatreresam-pirenena moa mandray izany fa mahakasika izany dia ho resahantsika eo rehefa avy eo ny hoe ho tonga eto Madagasikara raha tsy efa tonga mihitsy azy satria fa 120 androany omaly fa 20 volana septambra no fantatra efa tongavan'izay ny manam-pahaizana avy any anivon'ny firenena mikambana hanao fanadihadina manokana momba ny traitement momba ny fandraisana sy ny fiarahamonina sy ny fitsinjovana ara-pahasalamana ireo zazavarira na bobo na alefa ny sehatra iraisam-pirenena satria mahoraka manerina izao tontolo zao ity resaka fanilikiliana sy fanaovana tsindrazo lena ary famotena ny zazavarira ity de ho avy eto
raha tsy efa tongoia ny manampahaizana eo anivon'ny firenena mikambana anao fanadihadiana manokana momba izany de iresaka am'izany a isika anatin'ny fandarantsika anatin'ity fandarantsika ity ihany ko de resahantsika mahakasika indrindra ny olana lehibe any amin'io faritry bongolavy io resaka préfet resaka gouverneur fa mbola misy resaka ihany ko akoatran'izay ho resahantsika ary izahantsika ny amin'ny endrika ilay zava-misy amin'ny akabiany araka ny fomba fijery zay hitondrantsika satria nampanantenantsika hoe ho resahana mahakasika io raharaha io de ho resahantsika zay rehefa aveo zay ao anatin'ny fandarana ihany amarana azy sika ho avy eo député Fetraralaminjavombololona capitaine d'équipe-ny député antiako Madagasikara satria filohan'ny volana parlementaire izy fa misy adevitra mahakasika indrindra ty resaka tarehimarika ty hoetiko miaraka amin'ny député Fetra hanaovana imrala fanadihadiana ary fanoloran-kevitra amsika hoe inona moa ty jugement supplétif sy karapanondrom-pirenena telo tapitrisa resahany fitondram-panjakana ty ary inona moa lay fihetsiketsehana lehibe eo anivonseny lay mikendry ny ahazona mpifidy 30 tapitrisa de ho resahantsika rehefa aveo zay ary isy karazana tarehimarika hoetitsika eo anatina adevitra zay hanengotsika izany fandarana zany zay amin'ny akapobeany fa amin'ny akapokelyn'ny fotoana de iezahana ho fitinina sy ho resahana zany zavatra resahantsika marobe zany te hiresaka amin'ny fomba fijerina indray ny amin'ny hoe ny vaovao mafana amin'ny adiny Ukraine sy Russie mikasika indrindra n'lay hoe mety isy référendum zay karakarainy ireo firenena zay pro-russe zany na pour amin'ny Russie aty amin'ny faritry Donbass aty zany fa asa raha ho tratra amin'ny fotoana zany rehetrarehetra zany satria mitady an'le annexion zany na fampidirana azy ao anatin'lay tany feheziny i Russie am'izao fotoana izao zay fanambarantsika fa misitaka tsikelikely amin'lay ady any Ukraine zany ary mahazo aina ny Ukrainiana am'izao fotoana izao fa misy kabary Macron enjana de enjana omaly iaraka amin'ny tonton mota tsika iresaka am'izay fa ndahora aloha irahaba ny tonton mota raikitra am'izay ty zavatra ty androany fa raika amin'ny 20 volana septambra tonton mota tafaradalana indray ary tsika miarabanao aloha miaraba ny faniry miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra ireo mpikarakara ny fandefasana izao fandaharana eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao miaraba ireo olona rehetra any ampitan-dranomasina any miantso matetika miteny aminay hoe mba zao ny commentaire-nay sy ny etsetra miaraba ireo vahoaka manaraka vahoaka eto Madagasikara manaraka izao fandaharana izao ko dia misaotra an'Andriamanitra tsika nahazo izao fotoana ankehitriny zao fa tsika miresaka ny raharaham-pirenena samy hafa dia faniry moa teo ny teny hoe fotoana andehanan'ny Assemblée générale ny ONU zao fa 7 mariny zany SDN izy au départ mariny zany sadika manko mezaka ihany mizara n'le fahafantarana ho an'le zazaterinana hoe société des nations zany mariny zany dia mandeha ny kabary samy hafa kabary président Biden président Macron ireo firenena lehibe de manaraka eo efa manomboka mandeha mantsy zao ny kabary ny firenena afrikana fa ny zavatra tena mba tiana hotsim-pihana tao anatin'le kabary nataon'ny filoha frantsay de ny filazany hoe ny zavatra tediavina nge de zao hoe ny sotoavina iraisam-pirenena aoka mba samy anaja izany inona moa no tiany olazaina amin'le hoe sotoavina iraisam-pirenena de zao hoe aoka tsika tsy akasitraka ny fanafihan'ny firenena anankiray ny amin'ny firenena mpifanolo-bodorindrina aminy na tsy mpifanolo-bodorindrina aminy zany hidirany ankerina ny taniny sy ny etsetra ohatr'izay tokony sotoaviny iraisam-pirenena zay ary dia satria moa maromaro ny tany afrikana ny zanahan'ny frantsay teo aloha ary ny firenena izay tsy manambarany heviny mahakasika ity adiny Ukraine sy Russie ty marihana fa Russie mbola tsy manao hoe déclaration famakina ady amin'ny Ukraine fa niditra fotsiny izy fa mbola tsy tonga teo amin'izay fanambarany zay izy fa ny filazany mantsy hoe ara-tantara ngedy zao hoe
misy nazia ao anatin'ny fireneny ukrainiana izay mamono an'ireo olona mietraketraka amin'ireo olona russophone, zany hoe na metisy rusiana sy ny etsetra de mietraketraka amin'ireo zay hiaro azay ozy no idirana itany ohatrohatr'izay ka ny teny ny filoha pirenena frantsay hoe tokony tsy anaika an'izany itsika rehetra fa sotoaviny iraisam-pirenena zany ko dia mangataka zay ny hiverenanareo hanaraka izay sotoavina iraisam-pirenena zay fanarana tamin'ny fananganana ny Nations Unies zay mihitsy dia mba samy ilaza hoe tsy mety kosa ny zavatra ohatr'izay zay zany ny tena fotony ary zao ry zareo zany tsy hipetrapetra-potsiny eo anatrehany zay fahanginana hafahafa zay ohatra ny tsy kombakomba mantsy ny fandraisandreo n'le izy ary mampatsiatsika fa ny firenena amerikanina nge ray volana lasa zay de efa nanao voto hoe tany amin'ny senany hoe andray fepetra mahakasika ireo firenena zay mangina eo anatrehany zao zavatra mitranga any Ukraine zao. De vakitsika ary ty sombo fanambarana nataony Emmanuel Macron ty tonton Mota amin'ny resaka an'izay io ary izy io sombony fanambarana ho iaho zay napiditra satria manaraka tsara sika ny zavatra rehetra nyresahana tato anatin'ity fandarana ity de misy dikany sy heviny avokoa ary misy antony de zao resahany Emmanuel Macron sombony izy certains pays ici représentés sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je vais vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui, qui voudrait mimer le combat de non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Mazava tsara mihitsy zany resahany zany ho an'ireo firenena zay tonga eto izy zay ny safidy ny tsy endaniny aty sy ny ero de mazava tsara le izy nambara mazava tsara hoe ao anatin'izao adiny tsy fomba naty sy ny ero izao ary tsy naneho hevitra mihitsy mazava dia diso lalany reny ary manana andraikitra lehibe eo anatrehan'ny tantara zay le fanambarany Macron efa nisy fanazavana nentina teto foana ary no azavaitsika amin'ny mpanaraka nyty fandarantsika ity fa ho sahirana amin'izay reo tsy naneho heviny ary tsy nanameloka ny Rosia tamin'ny zavatra nataony tamin'ny Ukraine iny zay mahazava ny Ukraine amin'izao fotoana izao ary mitady hevitra Rosia amin'ny alalana le hoe annexion na hoe etry ny endrika fanjanahana ihany hosotominy ireo tany vitsivitsy zay ao anatin'ilay faritany Ukraine teo aloha zay misy séparatiste de io no ararotiny zany amin'izao fotoana izao ka efa manomboka mandatsaka tsikelikely ny vatony amin'izay ny fankahalany ny fahatezerany ny anivon'ny firenena mitiambana ka ity fivoriana fahafito amin'ny fitopolo ity mazava de teo daholo le firenena izay ny sabaka ny safidy tsy niombany aty tsy niombany aro anisan'izany Madagasikara tratran'izany message zany hoe tromper very anareo ary ho tsarainy tantara amin'ny lafiny ara-diplomatika ny kabary lehibe ataona firenena matanjaka ohatran'izany misy lanja sidika ndao ara tonton Mota ka izao le fitrangan'le zavatra zany eo amin'le kabary teo amin'ny firenena mikambana ny Amerikanina efa ny alohany io de na mifidy lalàna zany hoe tiana olazaina zany zao de zao hoe miaraka zany reto anisan'ny firenena lehibe manerana izao tontolo zao marina fa i Japon no ny antony maro samihafa tsy de miteny reny mantsy ny toe-karena anisan'ny matanjaka Allemagne tsy miteny sy ny etsetra fa ny frantsay sy ny amerikanina zany zao ny tena maneho hoe tsy mety zany aza makatahaka be fahatany ozy ny vondron'ny firenena tsy momba ny atsina ny eroa fa tsy misy tovizany amin'izany ty zavatra ty zany tsy momba ny aty tsy momba ny eroa zany tamin'ny andron'ny président Ratsiraka tamin'ny 75 zany hoe tsy momba zay ka tsy zay mihitsy ty resaka ty ozy fa manginonareo kanefa ny sotoaviny iraisam-pirenena tena tokony miara-manaiky hoe tsy misy firenena hafa tokony hiditra keriny aka
tany any amin'ny firenen-kafa. Le endrika anazy jurisprudence rehefa kelikely manko ny anahirana amin'ny firenena zay adresseny zay parole ny Macron zay. Zay mihitsy. Ka dia ny zavatra mitranga fitondrany eto amintsika moa somary makamaka tahaka ny fitondrana any Russie le hoe tsy refesy mandidy, manao zay tiana sy ny etsetra. Ka dia za eto zany ny faniry aloha de tena miteny mihitsy hoe tokony mba alefa tia Madagasikara mihitsy zay hoe sotoavina iraisam-pirenena zay, fa anisan'ny sotoavina iraisam-pirenena nge eo ny tsy fankasitrahana le hoe fidirana ankeriny sy fanafiana firenena anankiray manana ny fiandrianam-pireneny eo koa le hoe ny demokrasia sy ny état de droit zay hitondran'le firenena ny politika ho aminy anazy iny. Fa ny zavatra marina foana tokony ho fampizarana foana hoe inona ny sotoavina iraisam-pirenena dia ny fanjakana demokratika, fanjakana tandalana sy mandeha araka ny tokony ho izy. De zay ny tena tiako irina mihitsy zany zay ho zarainy reto frantsay sy amerikanina reto fa tsy janony eo fotsiny eo amin'ny hoe sotoavina mahakasika ny souveraineté na ny fiandrianam-pirenena ny firenena anankiray fa tokony ho hitarina aty amin'ny sotoavina maromaro izay iarahany rehetra manaiky. Zay mihitsy le izy ry faniry. Ny solotena ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny filoham-pirenena dia androany no sikabary eo anivon'ny firenena mikambana zany. Ny gazety mpiseho isan'andro zay miandana fanjakana no nahafantarantsika fa anisany ho adevitra mety ho resahana ny resaka îles éparses sy resaka PEM na plan émergence Madagasikara zany. Ny îles éparses moa tsy de tena hanaovantsika adevitra izy satria iny moa zany le karazana eo cheval de bataille entina hatrany eo anivon'ny firenena mikambana rehefa mba mahita irika au moins mba fantatry le malagasy mba niady izy am'le empreinte, nefa le commission mandeha aty ambadika aty zay amty volany ty no hanomboka le fihaonan'ilay vomera rotota eo amin'ny frantsay sy le malagasy hiresaka amin'ilay îles éparses. Zay niona tamin'ny filoha frantsay farany teo ny filoha malagasy fa tsy tao anatin'ny adevitra ny resahana na tao anatin'ny compte manokana na taminatin'ny compte présidence ny resahana am'izay nosy malagasy zay fa nijanona teo amin'ny endriky ny fanampiana sy ny fiara-miasa en coopération franco-malgasy. Zay ny adevitra tam'izany. Adevitra faharoa de hoe mbola mijanona amina restitution ve tsika na famerenana nositsika ho an'ny malagasy tanteraka sa hipetraka anatin'le co-gestion. De hitantsika eo zay hoe inona ndray zany le mba hevitra le fitondram-panjakana amin'ny alalan'le filoham-pirenena. Hitantsika eo satria efa diplomasia ambony be ty adevitra ty ary mety hanova ny fomba fijery le filoham-pirenena amin'ny kabary ny androany ny zavatra nambaran'ireo firenen'lehibe tamin'ny kabary manoloana aloha voalohany indrindra an'ilay resaka Ukraine sy Russie, resaka géopolitique tsika miresaka am'izany. Fa faharoa, raha iresaka momba an'le PEM zany plan émergence Madagasikara ny filoham-pirenena androany hoe io ny drafitra ahafahana manarina Madagasikara satria zay mihitsy moa le izy planina ento manavitra ny Madagasikara. Ny tadiavina manko le hitovitovizany andikanan'le izy amin'ny teny gasy le hoe plan émergence Madagasikara le izy amin'ny teny frantsay. Tena dikadika planina ento manavitra amin'ny Madagasikara le izy na mampandroso amin'ny Madagasikara plutôt amin'ny teny gasy. De gaga sy talanjona ihany hoe tsy menatra ve reto fanjakana reto hoe izay ve io tsika moa mbola hieny tsara mihitsiny satria raha fanjakana menatra zany, raha fanjakana tena mametraka an'le principe-na gouvernance mazava tsara mihitsiny de manana programme amina boky kely nentina hitantanana firenena de miprésentena nandresen-dahatra amin'ny bailleur de fonds, nandresen-dahatra ny communauté internationale hoe tiany planina entina mampandroso amin'ny Madagasikara. Fa efa hamarana amin'ny mandat an'ilay filoham-pirenena no miprésenter manao présentation na plan émergence Madagasikara hoe ity no drafitra entinay ampandroso an'le Madagasikara. Zay efa mamarana fa efa taona ny hitondran'ny firenena ary iantame hiditra amin'ny fahadimy taona ny ao anatin'le mandat anankiray. Raha ny tokony hoy zany de zao évaluation no tokony entin'le filoham-pirenena teo anatrehany fivorian'ny firenena mikambana. Hoe zahay de nanana PEM plan émergence Madagasikara zay esprit ny ainga tamin'ny UEM le izy na hoe initiative. Fa avononana ane le initiative émergence Madagasikara
donc le initiative no mivadika pe plan de ity le izy ka rehefa ity le izy resa lahatra am'ity zahay raha tany am 2019 2020 le izy mois de janvier saiko présentena officiellement fa asa inona problema teo de avy eo ndray nitady consultant anoratra an'le izy de le izy amin'io tonton mota zavatra tsy mbola matipaika tsara fa am volana oktobra zao vao entina hodiniana mandritiny 3 andro ataoko 3 ohatran'izao fa tsy le so de lasa roa eo de afafinareo etsy am CCI vato no entina le fivorina fa zavatra mbola tsy de tena matipaika zany fa voasoratra fotsiny ataontsika hoe atitrana brouillon ve no entina any amin'ny Nations Unies satria le izy mbola hodiniana alefa asiny faly le invitation mikasika an'le PM am CCI vato amin'ny début octobre ho avy izao fa raha miresaka an'io zany filohan'ny République de ozytsika hoe tena zavatra tsy mandeha am'izay loany le izy ary mety ho gagatra amin'ny firenena mikambana hoe fa inona ary ty satria na tonga antsika nyteny an'izay le gazety mpiseho isan'andro le akaikin'ny filohan'ny République ary ny tompon'le gazety de miaraka amin'ny filohan'ny République any ampitan-dranomasina any de miresaka an'izay am'le hoe horesahana ny resaka PM nany plan émergence Madagasikara de ity nefa le izy angezao kely angefaly misy zavatra tiako vakina mankony angezao kely de mbola ato le izy vao atao le forum zao koa manko mila zavaina amitsika hafa ny forum hafa ny colloque hafa ny assise hafa ny atélé hafa ny conférence hafa ny concertation de vao anao forum tsika de io le izy présentation officielle du plan émergence Madagasikara stratégie ozy izy décennal le décennal ane folo taona ane zany izy rehetra taona fa mbola mieritreritra firy nefa ty efa tapitra am 2023 le mandat de nefa stratégie décennale odoy d'action ohatran'ny avava ihany ray taona sisa ny anjaranao eo tsitsy quinquennal ty marina samy hafa zany misy dikany daholo zany zavatra resahantsika zany de ity nefa zany raha ohatra ka jerevy le Free News androany fa le zafady le titre lehibe le la une zay manko ny angan'ny adevitsika de io resak'io ny hoe entiny eo amin'ny firenena mikambana zavatra mbola présentation officielle raha mbola hoentina eto Madagasikara am début octobre de iny no entinao eo amin'ny firenena mikambana raha ny tokony ho izy zany satria iny IEM iny no mipresentenao tany France de avy eo nentinao teto Madagasikara 2018 de avy eo anao nitondra boky amour de la patrie de milaza ianao fa ty IEM ty no entinao ampandroso a Madagasikara de mivadika PM alors 4 ans ianao teo am'le fanjakana tsy mipresentenao le izy efa tapitra mandanao hoentinao eo amin'ny firenena mikambana le izy de gaga ihantsika hoe inona koa ary ty kabarin-jaza ny ankeo ihany ny verimberina hoy izy sareraka zay de gaga sy talanjontsika manoloana zany tontomota satria ny antony mahatonga antsika hiteny an'izany de amin'ny hoe raha ny tokony ho izy efa ataona ny tantarina firenena tsy hoe ami mandat fa efa ataona efa tokony évaluation zany ny entina teo anivon'ny firenena mikambana par rapport le hoe aiza ho aiza no ezaka vitan'le PM fa ity zany présentation no entina eo anatrehan'izao tontolo zao tonton mota zao ngery ito le izy andray fitenenana ny filohany io ho voaresaka amin'ny PM sy ny nosy malagasy donc raha ity zany nambaran'le Free News gazetin'ilay ramatoa eo akaikin'ny filohan'ny République amin'ny sary io de azosika antoka zany ao anatin'ny kabaran'ny filohan'ny République zany io satria fivorimbe fa 7 ny firenena mikambana de ozytsika hoe dis mbola resak'olon-dehibe ve ty sa resa-jaza kely ty raharaha ty tonton mota ka izao ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa amin'ny firenena malagasy fa misy fijeriko tena maladresy be mihitsy ny zavatra hotranga ho alefany any amin'ny kabariny zany satria amelively reto frantsay zany izy amin'ny resaka ile parsa any amin'ny kabary zay mantsy tsy de zakany olona loatra zay hoe eo masom-bahoaka ianao moa zany na itsika samy mifandraisantsika samy olona ary rehefa eo masom-bahoaka ianao tenenina ohatrany somary tezitra ihany ianao fa ny zavatra mitranga zay ihany kabary ho ataon'ny filoham-pirenena malagasy any a New York eo izany no amelively an'le Ilze Parsa matoina frantsay ka zao
ny fiatraikan'izay eo amin'ny fifandraisana sy araka le kabary efa nataon'ny filoham-pirenena frantsay. Za aloha de mino fa le kabary ny filoham-pirenena frantsay tsy janona fotsiny ohatran'izay le hoe parole le fa tena mba isy fisehony tsara eto amin'ity firenentsika ity, ary dia everitsika fa hitondra fantsiana eo amin'ny fifandraisana amin'ny firenena rotota. Inona moa zavatra ny tenenina teto foana zany nandritry ny herinandro maromaro zay zao hoe ny Union Européenne nge rehefa tonga teto nandefa délégation mikasika ny hoe ataovy concertation, dia ny délégation ny olona ao anatin'le délégation de espagnol, italiana, belge, tsy ao ny frantsay, tsy ao ny allemand, dia gaga ihany tsika. De rehefa nandeha rery indray ny frantsay de nyresaka izy hoe anampy ny ministère ny fitsarana hijery zay mety anamboarana ny lisa, tsy misy état de droit manjary eto amin'ny firenena. De nanao an'izay izy nanampy na ame fitaovana maro samihafa azahoana mitantana ireo boky mifehy lalàna isan-karazany hanamora zany tapa-bolana taoriany zay fandokafana ny ministry ny fitsarana zay voatery ala le ministra. De nandefa délégation faharoa ndray izy, nisy délégation Union Européenne zavatra hafa ny nataony amin'ny fahasalamana sy ny zavatra hafa ny nataony fa le délégation frantsay nandefa faharoa verina indray resaka momba ny fitsarana fa momba ny fitantanana ny gadra sy ny grefy, fitantanana ny rakitsoratra ao fitsarana nataony. De gaga ianao hoe fa maninona ara tsy miresaka an'le état de droit mihitsy reto frantsay reto, zao izy inona fa hiverina am'izay ary voakitikitika ho voatohitohina amin'ity resaka ity izy de eo no iritsika ary atsolontsika mihitsy hoe mba ataovy am'izay le sotoavina iraisam-pirenena tario mba hitoetra tsara eto Madagasikara fa tsy handeha araka zay mampety azy fotsiny reto fitondrany reto. Eo izy manao hoe anao PEM nge araka ny namezana an'le vola fanampiana avy amin'ny FMI le 316 millions de dollars efa tany amin'ny taona 2021 natao hoe atao présentation tamin'ny oktobra tamin'ny heritaona zay ny promesy natao ny fitondrana talohany hanomezana an'iny fake iny. Fa zao izy zany aty amin'ny 20 oktobra raha tsy diso zay vao ho présentena officiellement, satria ngamba rehefa nijery zareo be de be ny zavatra tsy mirindra tato anatiny de nahemotra aty izy aty amin'ny famaranana ny mandany dia eo izy vao anao an'le présentation ka izany rehetrarehetra zany mananana ny lizy de zay le zavatra tianambara. Ndahoara zao anatin'izany adevitra etony tontomody zany manko mamerina tsikelikely am'le hoe manara-maso ny zava-misy eto Madagasikara lay fireneny lehibe rehetra, manara-maso ny zava-misy eto Madagasikara lay mpiara-miasa Madagasikara ka matoa io bloqué nandritry ny 9 taona mois d'octobre vao présentena officiellement. Dikan'izay faible le fitondram-panjakana, misy défaillance zany ao anatin'le administration ray, fa faharoa ao anatin'izany dia azo lazaitsika fa le fanjakana en général amin'le institution rehetrarehetra ato anatin'le république ny Madagasikara no tsy tafavoaka ao anatin'lay raharaha. De eto mason'ny olona fotsiny izy no mitabataba ny mpanohatra, ny voaka malagasy, ny fikambanana, ny syndicat, fa ry ambadika ary izy hanao an'lay administration rehetrarehetra ahafahana mitantana azy, hanodina n'lay raharaha-mpanjakana bloqué tsy tafavoaka. De io zany marika anankiray efa taona. De isika variana ihany tsika maka endrika roa le raharaha. Eto izy tsy présentenao officiellement fa ny firenena mikambana izy no ho resahanao. De gagasy variana ianao hoe ay zary aloha le souveraineté économique sy politique an'le fitondram-panjakana manoloana n'lay firenena sy le vahoaka mifidy. Satria le Madagasikara ho avotana am'le PM-ny eto fa tsy any amin'ny firenena mikambana.
donc mbola afaka nitady ny fitondram-panjakana loha hevitra hafa hodiniana tao anatin'ilay fivorian-dehibe. Azo atao no mikariko an'izany. Mety azony atao no miresaka bonne gouvernance, de ao anatin'ny bonne gouvernance izy miteny hoe anao ezaka momba ny kolokolo zay, anao ezaka momba ny fanondranana rena tsokosoko zay, anao ezaka momba ny fanabeazana zay, satria moa ny fanindran-dalana tam'ty ny transformation de l'éducation. Fa mbola azony atao koa hoe anao ezaka momba ny fahasalamana zay, satria ny fanindran-dalana amin'io fivoriana ihany koa le fonds mondial zay kendrena ho 18 milliards de dollars ny vola ho voangona. Zay iresaka momba ny paludisme, momba ny sida, momba ny tuberculose. Zany hoe malalaka be zany le adevitra, fa eto ianao tsy membonahitra le firenenao, itetateta PM ianao iresaka any, hoe notsika moa izy rariva. Mety rariva any izy satria adiny valo nelanelany eo de hoe notsika hoe atraiza lizy tonton mota. Zany endrika fiandrianana zany. Fa tsy hoe rehefa any firenena mitambana ianao, zany hoe tena samy hafa mihitsy. Ho présentenao any, ho resahanao any le PM, alors que amin'ny fahafiriny volana octobre izy vao présentenao officiellement eto amintsika, ary mbola mandeha le forum. Zay mihitsy. De hafahafa be zany Zany hoe hafahafa be, zany hoe raha isika nandritry ny 9 taona aloha zany, de ny sarety ny alohan'ny omby. Fa tsy ny omby no ny alohan'ny sarety. Zay mihitsy lizy tonton mota. Zay mihitsy lizy. De ity indray zany mbola any firenena mikambana de efa entony eo le raha, fa hitantsika eo ihany aloha hoe ain-jareo ve no miresaka am'izay. Fa bon, tamin'ny fionana tamin'ny Kristalina Omaly, lay patron ny FMI de mbola nahazo an'io resaka io ihany koa ny filohan'ny republique. Hitantsika ny mpazony président zany adevitra rehetrarehetra any. Bon, rehefa miresaka FMI tsika zany de eto ny FMI am'izao fotoana zao, de mandeha indray le adevitra, de efa ndresahantsika le adevitra vivim-bola zay 31 millions de dollars l'izy, de sous programme zany am'izao fotoana zao. Io manko mbola mila mampitandrina. Tsy maintsy dinihana tsara hoe ty le PM de ity lay FEC. Ao anatin'io FEC io, Fonds élargi de crédit, dia misy condition an-javatra maromaro apetraky ny FMI ahafahany manao déblocage, ahafahany midekese alay tranche an'le vola zay homena amin'ny Madagasikara 31 millions de dollars azadinoitsika. Ny fomba fahazona lela vola, mbola misy ny mission d'évaluation, mbola misy ny fifanantonana am'ireo sampana rehetrarehetra miaraka amin'ny fanjakana, mbola mandeha ny resaka conditionnalité an-javatra maromaro, mbola mihodina ny ministre ny finance, maro be zany ny zavatra atao. De tonga amin'ny adevitra am'izay, satria onitsika nahazo an'le FEC avy any amin'ny FMI tonton mota, dia tsara fitantanana. Ity tsara fitantanana ity manko fampiasonana i masom-bahoaka. Laondray ary. Odoy, orfanir. Songe. Ndraso aloha, fahatongavan'ny FMI eto zavatra efa klasika zany satria efa volana hiditra volana oktobra tsika. Hiditra ary mandeha le fionana fivorian'ny FMI io satria misy roa manko le fivoriana. Ka zao ny assemblée mantsy hiditra amin'ny session budgétaire. Justement. Fa ny fomba ndrzareo moa koa rehefa irava 2 andro aloha firavan'ny assemblée, zay voamena le boky be de tsy misy mahavaky an'lizy. Ka zao préparation ny budget io de tsy maintsy mifampiresaka amin'ny FMI fa nizahatra ny tenen'ny faniry teo na anambara ny ministre ny finance ary fa no ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana dia nitombo ny etra niditra amin'ny firenena. Zay nanaovako hoe taorina le rectificative manko zay zay nanaovako hoe ngery faniry hoe misy tona régularité zany angamy betsaka any odoy satria zao nitombo volaniditra teo amin'ny douane ozy mazava be nefa niakatra ny vidina solika 43%. Donc ny etra ampidiriny pétrole metraika any amin'le recette dia niakatra ho azy koa. Fa tsy nisy ezaka nataony fa mbola fototra tena tsy maintsy aingan'ny firenena zao hoe mampahatoky ny mpandrara fanjakana malagasy de manao investissement, mampiasa vola ny mpandrara rehetra. Fototra iaingany zay. Zao nefa
tsy misy ny fanjakana tandalàna, tsy misy ny fitsarana araka ny tokony ho izy. Zany moa ao anatin'ny atsipireny am'le hoe fanjakana tandalàna, olona moa zany no atoky an'io fanjakana io ka andeha ho avy eto Madagasikara ampiasa vola eto ko hoe ezaka nataon'ny fanjakana ahoana. De zao tsy de maharina loatra raha fijerina azy ty zavatra ny tenen'ny ministra ny toe-karena ity, fa mandeha ho azy io fa zao hanao préparation an'le budget 2023 miaraka amin'ny FMI, satria ny revirevy ny PEM, le PEM nge raha ny fahazahoko ny teniny de zao hoe ho prezentena ho aseho vahoaka zany le izy amin'ny volana oktobra, fa mbola 3 andro, zany hoe mbola misy fedikevitra. Ka za miteny hoe de oka re mba hovaina mihitsy le izy hoe atao concertation nationale le, de ohatr'izay na forum na atelier na etsona azy tsy maninona fa mbola anaiky ka mety miova ho azy ke le anarana ry fa de zao de alao andeha am'izay fa zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanana an'le firenena fa mandeha fahatany. Zavatra tena fototra nefa raha fomba fitenin'ny olona rehetra hoe samy manao ny asany de vao ambina ny omby. Zay asakain so métier les vaches seront gardées. Zay moko le mba andikana azy fa lasa misy miditra any amin'ny zavatra tsy andraiketany le ministra samy hafa mifampijabaka ary tena matetika ngery faniry ty fitondrany ty moa zany tohatra an'le ministra Andriambavilanitra reto, Andriambavilanitra ve fitenen'ireo? Moi je sais pas fa tohatra tsy de eny ministra vehivavy. Zay no tena mikarakara mafy an'ty zavatra ty dia manao zay mety mihitsy hatrany am'ireny zavatra efa nitranga taloha reny hoe sanset industrie de lasa 119 ndray. Zay le communication officielle 119 zany hoe nisy 12 zany tao adino. Nefa le champion zany teny vita am'zany tena anina de misy 12 adino tampoka zany tao fa iverintsika session budgétaire zany ty. Ny atao hoe session budgétaire de andiniana ny teti-bola ho avy eo. De misy an'le LFI na loi de finance initiale. Zay mihitsy no andeha. Teti-bola lasitra no entina eo anivon'ireo mpikambana anivon'ny antenimieram-pirenena de fivoriana mandritry ny 10 andro de etiko moa zany antenimieran-dolo anatin'izay le mpanao lalàna zany. De le vola zay nomen'ny FMI io ho ampidirina any anatin'lay loi de finance initiale le 31 millions de dollars de efa ntenitsika teto maly zany aneo vivomboly fa le vivomboly no amitrahan'le FMI hoe ireto no zavatra tokony ataonareo mahakasika indrindra ny état de droit ny bonne gouvernance, ireto no tokony fandaminana ataonareo mikasika ny angovo, mikasika ny herinaratra ainsi de suite. 31 millions de dollars. Marina mety hoe le fekene ka anjatony tapitrisa dollars oui. Fa zao le compte goutte kely mirotsaka de mba eritrereto hoe ny Amerikanina midébloqué, marina mety hoe géopolitique zany. Marina mety hoe manana intérêt ngeza be ny Amerikanina amin'ny fiandrianana ny sinsisa manoloana an'le ady any Ukraine sy Russie. Fa vao tamin'ny herinandro ny débloqué 2 milliards 700 millions de dollars ho an'ny Ukraine. Efa any amin'ny 40 milliards de dollars ake crédit menan'ny Ukraine. De ndraso. Ny mpikarama mpanao baolina iray tompoko dia mikarama amina 200 millions d'euros. De le 31 millions de dollars anao zany tsy vola mbampiakoriny zany eo anatin'ny heritaona. Fa ho an'ny Madagasikara zany mety mahay mitantana le fanjakana malagasy. Jerevo ny professionnel eratrany reo tadiavo ny vola mbampy, tadiavo ny volan'ny Ronaldo, volan'ny Messi, volan'ny Benzema. Maro be izy ao afaka karoana. De zany ho ana firenena 27 millions d'habitants. Nefa professionnel footballeur iray manana metra lavy zandray tontomota de ohatsika hoe non. De ohatrany tsy fireneny ty
ary 31 millions de dollars zany ny problème am'zany manko de hoe lasa conditionnena l izy isika ane zao hoe zao manko ny zavatra nitranga isika taloha zany rehefa ny safidy ny nandeha tao anatin'lay hoe firaisana sovietika amin'ny président Didier Ratsiraka de nisan'le révolution socialiste de nieritreritra izy fa paradisa socialiste Madagasikara de nanao niezaka maro samihafa izy rava lefa le bloc ngeza be iny de rehefa rava le bloc ngeza be iny nifandray tamin'le faravan'ny rindriny Berlin bloc sovietika nytitsika tenenina de mifandray am'le rindriny Berlin tonga lolo de aveo rava iny tsy tafavoaka le eritreritry Gorbatchev rava ihany koa nanaraka an'izay moramora le non aligné de niditra tao anatin'le structure internationale tsika ahafahana manatona n'lay Banque mondiale sy ny FMI fa zao rehefa niditra tao anatin'io tsika de inona napetraka izy ireo ajustement structurel zay mihitsy de voatery nanaraka an'le ajustement structurel atsika de ozy zareo hoe tiara amboarinareo ka rehefa amboarinareo reto de reto ny anay neverinay fa andaminana an'io de inona nataon'ny président Zafy Albert voatery tsy maintsy niditra tamina dévaluation resaka flottement tany ange midiny nandeha io mbola lovaitsika hatramin'izao io de tany nefa nanomboka le eritreritra tsikelikely hoe ndeha izahay hitady andeha ho privatisena ny orinasa eto Madagasikara fa zao nisy eritreritra nitsiry hafahafa nanodidina amin'ny président Zafy Albert hoe tsy tafavoaka tsika raha miaraka am'reto io le flottement zao le situation antsika anatin'le MID marché interbancaire de devise fa zao andeha tsika hanao financement parallèle de nidona nyrindrina tany amin'ny Prytz-Liechtenstein tany le affaire flampicon nampidona nyrindrina an'le fanjakany président Zafy Albert zay nanafaingana amin'ny fianjarany tamin'ny empêchement akoatra ny fikorotana politika nateraka ilay G5 na groupe de 5 am'lay ina moa izy ty le maro anisany vadibadika a géométrie variable de mianatra lesontsika eto rehefa nionga président Zafy Albert tonga président Ratsiraka naverina zany adevitra zany hoe hiaraka aminay ianareo tsy neto ny financement parallèle okiara ajustement structurel fa amboaritsika le izy DSRP DCP ndray zany tsika zao document cadre de politique économique inary no atao bon privatiseo reto natsangana amin'ny Pazerpa rehefa natsangana amin'ny Pazerpa voatery tsy tahana daholo ny orinasa rehetra zay industrialisation nataony hoe filota amin'ny république faharoa merty nisy tsy nandeha tam'le izy le fikasana ngeza be tao tontomota nanao toly nanao zerena nanao antiasima nanao mamso lalaso be da be natao tam'zany asima somatex sosima cotona sotema rehefa mandeha vetivety tontomota de voatery ny privatiser reo de tsy maintsy nitazona n'lendriky ny fiandriany antsika jirama ny Airmat sy ny sisa de nanaraka lasa sous programme tsika aveo fa zao nisy vola be ny kararana nanaraka an'izay tsy azo le 2 milliards de dollars en financement parallèle fa tatsika vonazo de zao zany tsika mijery an'le izy tena tsy le hoe programme anatin'le resaka tena apetratsika mazava tsara le izy le misy souveraineté fa lefa lasa le mahay misy tateraka ny ao anatin'le izy de sahirantsika sepitra le économie atsika le fanjakana koa manao foana mandeha le subvention ny jirama le vola ny pétrole tsy volo le importation ataony manao appel d'offre izy mikasika amin'ny volamena amin'ny banque centrale volamena tsy manaraka norma lefa diovina ny Suisse ny atao mitsingevaheva lay devise le rapatriement na devise tsisy zao ndray mamoaka lalàna tsy maintsy mampafantatra ny devise ndray ny olo-pirenena ndao tontomota inona moa izy teo miverina kely am'le resaka faniry teo fa marina mihitsy zany ny tena naravany Russie nge nandainga fotsiny kay reto mpitondra ary tam'izay koa ohatr'izay nitranga tamin'ity fitondrany président Ratsiraka zay metimety mahametimety ny président Ratsiraka no ataony reto mpitantana n'le orinasa malagasy fa tsy zay mampandeha n'le orinasa araky ny tokony ho izy de copie-coller mihitsy fahity le firenena baky ropitra le firenena de rehefa nanaraka n'le
programa niaraka amin'ny FMI sy ny banky mondial tena anazava mihitsy ny filoratsiraka ny vola omen'ny banky mondial sy ny FMI ange tsy de hoe betsaka loatra araka zilaitsika fa ireny no manokatra ny varavarana azahoany mpampiasa vola ny mpandraraha maneran-tany tonga eto Madagasikara de everina fa hoavy ry zareo rehefa mipetraka reto programa reto de tena nisy tokoa ny investissement ny investisseur tonga teto Madagasikara raha tsy teny fotsiny hoe ohatran'ireny hoe reny Feltsidotsa na Ambatovy reny ry QMM BDB moa zany no tonga teto lasa miprivatisena ny telefona dia tonga teto daholo ireo kompania ohatr'izay de zay no mahatonga an'le vola miasa BDB eto fa ity zavatra mitranga eto amin'ny firenena malagasy ity de ambara aminareo fa zao manao an'le fifanarahana miaraka amin'ny banky mondial sy ny FMI foana fanjakana malagasy fa tsy nisy fahatongavana vola ho ampiasaina teto Madagasikara nandritry ny taona maromaro tsy nisy zay zavatra zay satria maninona tsy manaraka an'le zavatra mpanantenainy ao amin'ny FMI efa tamin'ny 2020 nge ny ministry ny économie ny teny hoe nangana état de droit zay tena anao état de droit zay aiady amin'ny kolokolo zay anao ny transparence zay mangarahary zay anao fanjakana tsara tantany zay zavatra nampanantenaina tamin'ny banky mondial sy ny FMI zany tsy nisy le izy volana février izy no miresaka tonga taty amin'ny septambra nanontaniana hoe fa aiza ary TPM ny very lazainareo fa ho prezantena amin'ny banky mondial sy ny FMI de niemitra indray zao izy amin'ny oktobra efa hijanona le fitondram-panjakana ary mifaniritsika malagasy moa zany de hijanona io amin'ny heritaona ohatr'izao amin'ny heritaona ohatr'izao efa mijanona satria tsy nahavoa fa de miezakezaka ampiseho hoe zay manao an'izao no nataonay de anina fa hitatsika fa ny olona rehefa miteny mba jereo aloha hoe iza le miteny de hoe anao manao hoe sy efa zavatra ty miteny marina foana ty olo ty de mba inonao ty tsy miteny marina mihitsy fa mamitaka foana de tsy inonao fa ny zavatra mitranga tsy nisy fiatraikany teto amin'ny fiainan'ny firenena malagasy ny fierahana tamin'ny banky mondial sy ny FMI tsy hoe ry zareo ny diso fa ny zavatra ny fanarahana tamin'ny fanjakana malagasy tamin'io ministry ny finance io tsisy zavatra natao hatramin'izao raha eto tsika ny tantara fotsiny hoe ny firenena tandalana ve ny malagasy de ngamba na rapitso ara mitantaraina fotsiny zavatra mahakasika zany hoe firenena tandalana zany tsy ho tapitra raha ny fandikana constitution fotsiny de tsy vita na raha riva ary raha izay no resahana ka ny olona rehetra nge zany ary za milaza aminareo fa misy mpandraraha zany zao tonga eto zany moa misy foana hoe mba mijery izy aloha manadiady hoe inona ny zavatra misy marina ny Madagasikara de misy mpandraraha tonga eto dia miteny izy hoe fa maninona nohatr'izao fa maninona nohatr'izao dozy hoe ohatran'ny sarotra atokisana tsy atokisana loatra zany miasa eto Madagasikara allo zay ody de mody le olona koatr'izay fa tamin'ny andro président Ratsiraka tamin'ny président Ravalomanana moa tena vola BDB mihitsy no azony rehefa mandeha araka le programa tsara hoe tia ny programa ho ataonay de ny tanterahany araka ny ary miditra lasa amin'ny atsipiriny lasa lavitra mihitsy izy tamin'ny fitondrany filora Valomanana lasa lavitra mihitsy izy eo amin'ny fanatanterahana an'le tetikasa de tena BDB ny olona tonga mampiasa vola eto Madagasikara ary ny trosa voafafa raha moa raha tsy diso tamin'izany efa 3 milliards de dollars sao de mieritreritrnareo hoe trosa voafafa nge zany fa tsy vola azy hoe miala tsiny tompoko tsy mbola nananan'olona trosa angamby ianao ka hoe namerina trosa de ohatrany hoe tsana fa tena vola kotiny hoe nomenanao iny amerenanao an'le trosa zany ary de tena nahazo vola tonga tamin'le zavatra ntenen'ny président Ratsiraka amin'ny président Ravalomanana hoe rehefa mifanaraka amin'ny banky mondial sy ny FMI angetsika io ny varavarana manokatra
ny fampiasam-bola eto amin'ity fireneny ity a mba azahoantsika manao ny mamorona asa ho an'ny tanora, azahoantsika mampitombo manao lalana, manao sekoly, manatsara ny fampianarana sy ny sisa. Tena nitranga tokoa zany tamin'ny fitondran'ny filora Valomanana, tranga daholo zany. Ary de izy ara moa zany dia atao hoe felicitena hoe nitokafana ve tsy de zay loatra ngamba le teny tiako anina fa de zao tenenina mihitsy izy hoe tena fatratra ny zavatra nataonao fa niverina an-tsekoly 7.7 zaza malagasy zavatra vita vokatra zay le fanarana tamin'ny banky mondial iteny angamba ny olona hoe de mandokadoka ny FMI sy ny banky mondial no ataony Ngara Motarsson fa le zavatra mitranga ngety zao hoe reny olona reny manana ny vaovao rehetra tranga eto amin'ity fireneny ity, vola miditra ao amin'ny trésor fanjakana malagasy, ny ao amin'ny banque centrale sy ny etsetreetsetra, ananany daholo zany rehetrarehetra zany. De rehefa manadiady hoe inona mahatonga an'ity de mamoaka izy hoe zao. Fa rehefa mitovy ny vaovao eo an-tanan'ny olona de raha olona samy marina honnête zany de tokony hitovy ny zavatra hitany zavatra heveriny hoe amana an'le olana. Fa matoa tsy mitovy ny zavatra zay de zao misy zavatra afen'ny anankiray zany tsy tiany ho fantatry ny anankiray, indraindray hoe nialatra ny tranga teto amin'ny firenena tsy nitsaraina akory ohatra reny ka zavatra mitranga tamin'ny SMMC reny tany Tomasina, tonga de akitsirano zao no anaovana an'le izy de tsy nisy fitsarana. Ny eto de mampatsiahatsika vahoaka malagasy marina fa ohatrany hoe mamerimberina an'izany, zay ange le fanjakana tandalany asehontsika hoe tsy mbola misy fanjakana tandalany zany eto Madagasikara. Ny samy finina miteny hoe 1,800 lavitrisa ariary no vola tokony ho averina ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana nanomboka tamin'ny taona 2018 hatraty amin'ny taona 2021. Tsy nisy miverina ary tsy misy fitsarana mandeha, tsy misy fitoriana akory nataon'reto samy finina na tonga tany amin'ny paka hoe mahakasika an'izany zavatra zany. Ahoana ara no itenenanao hoe fanjakana tandalana, zavatra olona ananany samy finina ny dossier zany araka ny tenenin'le tale général zao tazamina fotsiny. Avela am'izao zany reto olona reto ve, ny olona mangalatra ve zany avela am'izao, tsy hoe faly managadra nge ianao na faly manasazy fa zao mba asaina averiny aloha le izy. Dia zany mitarika an'le ny fahazahoanany hoe fatokisan'ny olona zany ange sarotra ange no manao an'izany hoe miezaka manao zavatra ianao mba hampahatoky ny olona, ary zay ny tokony ho ataon'ny fanjakana. Rehefa tena te hampandroso ny firenena malagasy ianao de miezaka manao zay atokisan'ny olona rehetra, na vahoaka malagasy, ny vahoaka ny vahiny, ny mpampiasa vola iraisam-pirenena, ataonao daholo zay ahazahoana ny confiance, ny fahatokisany reny olona rehetra reny mba hampivoatra tsara toedra raha eto amin'ny firenenao. Fa raha hoe ohatran'izao foana dijanona ohatra zao zany tsika zava-doza ngedy zao raha tsika miresaka androany mbola tsy misy manomboka akory ny hoe mikasikasika izany hoe famerenam-bola lazay ny samy finina izany. Ny aray zay hoe natao hitaky ireo vola ireo rehefa mivoaka ny didim-pitsarana efa vonona am'izany, fa zao samy tsy misy ampiasainy reto fanjakany reto na ny samy finina na ny aray na ny paka. Dika ve zany fa vonona izy hampanjaka ny fanjakana tandalana eto, tsy de mampiseho an'le zavatra loatra zany. Ka nahika bary ara amin'ny faharoapolo volana oktobra ano any hoe hitondra indray an'ity PEM ity na planina hoenty mampandroso a Madagasikara moa sy faniry teo tsy maharina akory le zavatra ho lazaina any kay.
satria le fahavononana mihitsy a hoe anao tsara tantana ny firenena malagasy ametraka ny fanjakana tandalàna tsy misy akory zavatra mampiseho a anyrenireny ankehitriny a ka de lasa resabe fotsiny ity pem ity a fa de ho lasa forum li de torapo zany zay le zavatra torapo ny trango ao fa tsisy zavatra tena hipetraka ao a zay ny zavatra tiako olazaina am'izay ry fanivy ny manahirana sy mampime anatin'le izy manko zany tonton fetra tonton mota de hoe inona zany le zavatra ho resahana any firenena mikambana dika zay efa voavolavola zany le izy de inona zany le atao amin'ny début octobre io any zany misy zavatra tiatsika azavatsara io mbola tsy miresaka tsika am'le stratégie décennale la no adroadrony reto olo reto ange le 2030 fisandratana angara-jaonary mampianiny tam 2017 atao inony zany neto a raha tsy vitanao 2030 ny resanao ay le olona koa efa mieritreritra ny folo taona ho avy manao copie-coller izy zany manao copie-coller izy zany mahavarina ho aly izy ka atsika tiketra'zay le adevitra eny ary raha tsisy anam-pinantsiny tontomota de te hivadika amina adevitra satria efa nyresahana teo izy ty zany a de mahakasika indrindra ny zava-misy a any amin'ny lalam-pirenena voalohany ny atao hoe lalam-pirenena voalohany zany a de miainga anao a mandeha makaty Anosizato de mahazo an'Ampitatafika de mahazo amin'ny Fenerivo de mahazo amin'ny Meritsiatosika Ambatoravavy saika adiniko de mahazo amin'ny Meritsiatosika iny a de mahazo any Arivomamy de makamy de tongany miarina arivo ianao de mahazo any eny andry lalan'ny Lengilo iny zany mahazo any PF iny ainy de soavinandrina de mitoy makany Sakay Tsiromandidy de anoany anananany zany bongolava ny tiatsika resahana satria nalaza bongolava tato ato nanomboka tamin'ny herinandro zany bongolava ny nalaza le adevitra momba n'ilay bongolava nyrenesitsika nampalaza azy de hoe nipoiro n'ilay folohan'ny sinady le zava-misy any bongolava zany hoe lay fanaovana tsinitsinina am'le solotena mpanjakana le préfet zany de mafimafy mifanio-kevitra nataon'lay folohan'ny sinady administrateur civil zany fa ny ampitson'iny zany a de namaly taminatin'ny fandarana io manko mbola mila dinihana koa io lasa fomba fanaovana famaliana adevitra sy lasa fanio-kevitra ilay mpitondra teny gouvernemanta lay fandarana ao anatin'ny RNM de tao izy ny namaly de tsy nahafaly an'le filohan'ny sinady ndray zay de mbola nanio hevitra fandroany le filohan'ny sinady zay ny resaka zany an'lay mpitondra teny gouvernemanta de betsaka ny zavatra resahany teo fa tsy hitaritra am'izay tsika fa tao aorinan'iny mamaly am'izay amina gazety samihafa ny gouverneur ary de nisy émission spéciale nataona be ny tanàna zay raha dinihana lizy de be ny tanàna pakasitraka anga gouverneur ary tsy makasitraka anga préfet ny bongolava rehefa mandeha le adevitra dia resahany le be ny tanàna mihitsy zay any anatina commune anankiray lay milaza fa hoe mpitarika n'lay laiza fa manana fikambanany be ny tanàna moa marimarina kokoa ao anatin'ny faritry bongolava de misy commune 3 bongolava de misy district 2 Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe ao Tsiromandidy iko de commune 2 Fenoarivobe commune 10 3 ny fitambaran'ireo fa nisy be ny tanàna zany nanao valandresaka ho an'ny mpano gazety zay avy any amina commune anankiray hoe Fiaonana ao Tsiromandidy de ity be ny tanàna ity namaky apabe maso zany hoe akoatra n'le nambara n'lay filohan'ny sinady lay olana eo am'lay préfet sy le gouverneur de nitsofoka tato ambany tato lay karazana fikambanana be ny tanàna vitsivitsy miaraka de nijoro nanao émission spéciale tamina télé Miravavy de nilaza koa izy fa mitaky ny fanesorana anga préfet any bongolava
de nda hoe notsika aloha zany e lay a fa niokevitra ilay be ny tanàna ny stoma tamina fahitalavitra tsy miankina anankiray émission spéciale izy io nataony be ny tanàna ka ny be ny tanàna n'ilay commune fiaonana no miteny de hoe notsika aloha hoe inona ny fomba firesahany azy fanazavany azy mahakasika an'ilay ady na hoe fifandonana eo an'ilay préfet sy gouverneur de miverina indray tsika rehefa aveo tontomota ndao ary manaraka tsara tsika fa important be misy ty resaka ty tonga eto izahay manamafy ny fanalana ny andriamatoa préfet Ambongolava moa izany somary miazakazaka be ty raha ty satria tonga de nijabaka nihinanam-bolony ihany angamba no tenenako ny andriamatoa Paolo zay président synady niditra tanteraka izy fa tsy mba nanadiady na namakafaka ny fanalana ny préfet eto zay de mbola manamafy hoe manala ny préfet zahay ny antony zany de eo amin'ny resaka fijaliany olona ny fotony any amin'ny commune tsirairay misy anay aby eo tafahoatra mety ny fangalam-bola zay ataony délégué eo amin'ny resaka fandrarana omby io resaka omby moa de tsisy asa tanana be ny tanàna mihitsy fa ny délégué no manatanteraka ny asa eo amin'ny fampivarotana na eo amin'ny fampidirana ao anatin'ny bokon'omby ny tena olana raha mampiditra omby fotsiny ohatra de misy an'le fiba raha mividy amin'ny fiba zany ny olona anankiray zay efa navoaka ny ministère moa izy io amin'ny vidiny 5,000 ariary ary misoratra eo amin'le fiba zava-misy nefa na Madagasikara ireo commune 30 reo ao amin'ny faritry Bongolava de samy hafa mividy ny fiba ao amin'ny commune misy anay ihany zao ny fiba ny mora indrindra raha alina mahery fa any amin'ny commune sasany tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 ny anton'izay de délégué zany hoe re délégué reo ampiasain'ny préfet ny 5,000 amin'ny vola io ihany no miditra ao amin'ny kitapom-bola ny commune fa ny ambonin'izay zaran'izy sy préfet mazana be zany fanehoan-kevitra zany tontomota tena mipalakitsy rano angia préfet miaraka amin'ny délégué mpanjakana dikan'izay zany matoa miteny an'iny lainga be ny tanàna ao anatin'le commune fiaonana zay mitarika an'le be ny tanàna zay pomba na tiana na tsy tiana pomba ny gouverneur reny be ny tanàna reny satria le pôle anankiroa miady aloha zany hita maso dia le gouverneur sy lay préfet donc izy mitaky ny fanesorana an'le préfet arovan'le administrateur civil hoe manao ny asany fa ato ambadiky le adevitra de hoe miainga avy amin'le resaka délégué mpanjakana resaka rahanombo ny problème de tafiditra ao anatin'izay raha zay le préfet araka ny nambaran'le be ny tanàna teo fa ao anatin'ny commune misy an'iny be ny tanàna iny misy fokotany de ndao hoe notsika mbola nsitomina tamin'le émission spéciale omaly ray satria nisy émission spéciale zany nataony reto be ny tanàna reto zay mitaky ny fanesorana amin'ny préfet fa omaly ray nisy sombona be ny tanàna de misy délégué de misy chef fokotany ray zay miaradia amin'ny préfet Bongolava daholo zany resantsika zany fa ndao enotsika ny chef fokotany ao anatin'ny commune iady diny giny be ny tanàna teo ny teny iny ndao ary sotra betaka name fitenenana chef de fokotany marlona ao anatin'ny commission ny angamba de tonga de tsotra be ny any teneniko resaka be ny tanàna commission ny misy tery be ao aminay commission aloha nijalo vahoaka ao satria ao anatin'ny fotoana ao ambanivohitra tokotrany amin'izao tena fotoana maitsoahatra satria ao anatin'ny sahirana vahoaka ao aminay commission anao zao de misy dictature be mihitsy hoe tsy maintsy manao bropokotany andoavana vola ray alina ariary ny tovolahy 10,000 ny vehivavy ndefa sakafo hoanay ambanivohitra zao fa tady hihinana-kabija zay am'izao fotoana zao fa hihinana-kabija mihitsy ndefa zay am'izao zay tsy mahavita an'io de tsy mahazo fahafapo na de hoe fahafatesana izy ao amin'ny commune ao tsy atao tsy raisina mihitsy nindrandrindra amin'ny hoe copie ny asa ray manontolo amin'ny commune zany de tsy misy mandeha zany hitarena hoe soloko teny na fokotany ao anatin'le commune fiaonana zany hoe
ao anatin'le fokotany ray zany misy mamely an'ilay be ny tanàna zay naneo hevitra tam'ilay émission spécial afako maly iny raha tsika tsara l izy satria napotra adevitra marobe ty resaka gouverneur sy préfet ty fa misy be ny tanàna ray ihany ko omaly nandritrin'le émission spécial zay nystomma hoy aho amy télévision amy raha vavy zay isorana anzareo ahafahana maka an'ity sary itony tam'ilay émission spéciale nyvokarin'izy ireo satria mahalianatsika le adevitra ary tokony ho fantatra voaka de zao ny nambaranyity be ny tanàna zay mifanohikevitra an'ilay be ny tanàna ny teny tany amy commune fiaonana iny le mitaky mifanesorana amy préfet fa anisany niatrika tam'le valandresako amy mpanao gazety nataon'ny préfet omaly ary tsy makasitraka mifetsika nataony reto be ny tanàna vitsivitsy hoy izy zareo satria tsy manana maro anisa ireto be ny tanàna reto nambara fahenina monja ireo be ny tanàna zay nanatrika an'izay émission spéciale zay de ny ambon'izay adjoint au maire de ino tsika indray ny hevitry ty be ny tanàna iray ty makasika na mikasika satria samy teny malagasy daholo zany fa misy hevina fa azo ampiasaina amina trango ohatran'izao ny zava-misy io de ino tsika indray ngely izy maire ny commune rurale Bevato ato amin'ny district Antsoromandity faritra Bongolava raha ny fikambana be ny tanàna 30 maire tsy hidirana adjoint zany fa maire no anatin'ny fikambanana nisy io fikambanana io teo aloha zay ny maire commune urbaine no filohany tam'izany teo aloha zany fa raha va tsy manimanina lisy tsy fantatra fa nisy fikambanana hafa indray ireo mijoro am'izao fotoana zao reo de nahitika tao anatin'izany zany zay tsy verina fa hoe tsy akamo ny tina para de ty le alasora zany de ohatrany olona ray mangalatra koa ndray vohatra manjary voateniteny ohatry zay le fikambana be ny tanàna rehefa misy zavatra tiana atao de hoentina fomba fiady le miteny fikambana ny be ny tanàna ao faritra Bongolava laviko marindrariny zany tsy mahasolo tena ny be ny tanàna ato amin'ny Bongolava fikambana io fa izy enina amby roapolo evatra zany sisany ambony sany anareo firy de averiko aminao le fanontania firy ny tonga teo mety hoe 7 ny hitako maly fa join ny akamaroany reny enina ny tena mera talohan'io nisy hetsika tao aorina fitokanana tany be matazana tany daholo mera misy eo amin'ny 9 sa 7 dia hanao am'izay le manifestation le hoe alongana ny apitsiny iny zoma zany tato fionana de zao ny zavatra nisy teo mera enina nge no joro teo satria efa lasa lalalala le zavatra lasa fanenjehan'olona le zavatra fa tsy lay politika ny développement tsy no natao eto aloha de miteny izaya tsy ao anatin'ny fikambanana noho izy zany tsy toky teny amin'ny anaran'ny maire amin'ny Bongolava fa hoe apahany maire angamba zay mikambana atao hoe tsy haiko hoe Bongolava amiray maire Bongolava amiray ohatra fa raha ny maire rehetra dia aoka ny sariko ny anaprofo satria ohatrany hoe manamary tena raha hiteny an'izany fa raha milaza izy fa 9 de tokony 9 nge zany nanao netsika 9 nge zany rehefa mirahina de mirahina fa ohatrany volona koa ohatra mijoboboka be fotsiny efa aveo tsy hita zay tena marina de ho anay zany fikambanana hafa eviny reny fa tsy evitra be ny tanàna inona le fikambanana hafa anareo ny anay zany tsy ao anatin'ny fikambanana zay fa ny esorina zay tsy ao anatin'ny fikambanana io de mbola tsy manana fikambana izy ty de tonga bakivaky sady marary mahamenatra ao anatin'izay fanazavana menao sy fanontaniana napetraka ao zay de zao nge zava-misy io ange tsy hoe ny tim no miady amin'ny TGV na amin'ny mapara fa samy ao anatiny io misy mamboly ady misy mamboly korotana inona ny tenin'ny soratra masina rava ny firenena miady atrano misy fiatraikany lehibe mihitsy ary indrindrindra akaiky ny fotoana zay ifidianana tsoatsy 2023 ny ilaina de ny filaminana ary ny firaisankiny zay mitambatra vato zay misaraka kosa fasika fa raha ny zava-misy dia mpamono anatiny ihany eto Bongolava zany ny fikambana be ny tanàna raha le zava-misy be ny tanàna samy hafa fanio-kevitra reny de misy fokotanina le fatsika teo tontomoto de verenatsika zay inona moa no fototry zao raharaha zao ny fototry zao raharaha zao dia ho an'ireo zay verina zany
fa manana andraikitra na olombo fida na olombo tendry ao anatiny io tanàna Bongolava io. Mety tsy voaresaka ao anatin'izao adihevitra izao, fa anisany nanana olana atao anatin'izao adihevitra izao teo aloha ny solombavam-bahoaka ny Tsioromandidy sy ny gouverneur. Ary samy matsiaro ny rehetra fa na ny valomarsa tany Tsioromandidy aza de samy valomarsa amin'ny endriny hafa, samy nanony azy. Marina. De nitatra le izy tamin'ny 7 Marsa lay nalaza be hoe nisy fisafona ny Andiatafika samy nanao, nandeha ny préfet nitsorika ny gouverneur. Ary nanenina 20 Jona ary na ny fomba fipetrahana sy ny fametrahana amin'ny endriny samy hafa daholo zany, zany hoe efa vaky le ady tao a Bongolava. Ny olana ao anatin'ny adevitra de hoe manana ny ben'ny tanàna miaraka aminy satria misy antoko politika manalokaloka an'le ben'ny tanàna ihany koa sy metimety amin'le gouverneur de mandeha anatin'le adevitra. Efa voaresaka tamina adevitra maro samihafa lay ben'ny tanàna, ohatra taty Fiaonana, ary voaresaka tamina adevitra hafa ihany koa le taty Bematazana. Fa zao rehefa nisy lehibe nantoko nandalo, zay azo lazana ihany koa zany fa manana andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta ka nandalo tany a Bongolava tany Tsioromandidy dia nanana ny fanehoan-keviny zay nanana fironana sy fiarovana andreo ben'ny tanàna. Zay mazava ho azy ao anatin'ny antokony. De vakitsika ohatra zao le izy hoe inona moa ny fanehoan-kevitra zay nataon'le filohan'ny nasionaly antoko Freedom rehefa nandalo tany toerana izy tamin'ny fotoanandro. Ary niezaka ndrasy namme toko sy antoka ho an'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpikatrika ho aminy ny amin'ny fijoroany hiarovana an'ireo mpiray antoko aminy. De misy fifandomana l'izy satria akoatra ny mampiray antoko de eto nefa le andraikitra lay mpikambana anatin'le antoko amin'ny maben'ny tanàna azy. De vakitsika ohatran'izao le izy, arotsay ary zao le izy le fanehoan-kevitra zay nataon'lay filoha nasionaly ny Freedom zany mba hahafahantsika mahazo tsara an'le adevitra. Brown commune vaovao ankerana avaratra Tsioromandidy ezaka ny ben'ny tanàna Freedom. Ntsika tsara. Nandritra ny kabary nataon-dramatoa filoha nasionaly ny antoko no nanehoany ny fanohana ny feno ny ben'ny tanàna anankerana avaratra izay tena miasa ary mahavita vokatra azo tsapahitanana. Tahaka ity foto-drafitrasa vaovao ity. Miezaka mampanjaka ny fandriampahalemana koa amin'ny fitarihana ny fokon'olona hanao fanarahandy amin'ny asandalo. Tsy azo ekena ho izy ny fanenjehana sy fanaovana antso-jay amin'ireo ben'ny tanàna noho ny kajikajy politika ataon'ny sasany ary mijoro ny antoko hiaro ireo olom-boafidina. De mahazo aina zany le ben'ny tanàna. Na de misy adevitra samihafa ary hoe omby natao fourrière de misy miadevitra samihafa ny amin'ny hoe misy omby tsy hita tsy adevitra an'izay tsika fa vaovao nalaza zany. Ary tsy omby 10 na 20 na 30 fa omby ambanjatony no natao fourrière, omby amanjatony no ndresahana atao anatin'izany adevitra fa omby maromaro no voalaza fa tsy hita de betsaka ny adevitra nateraka zany raha izany. De nisy fifandoman'ny adevitra teo amin'le délégué mpanjakana sy le ben'ny tanàna zany lafin-javatra zany. Akoatrin'le hoe misy raha indray olo mahavoaresaka ben'ny tanàna sy ny zanany. De betsaka le adevitra de nefa ireo olo ireo samy ben'ny tanàna zay miaraka ao anatin'le antoko zay ny vakitsika teo momba azy. De ohatry ny adino zany zay adevitra zay fa nahazo an'le couverture amin'le hoe hiaro an'le olom-boafidina le filoha nasionaly le antoko dia tsy hita le adevitra zay nahavoaresaka an'le ben'ny tanàna fa lasa ny heverina ho kajikajy politika le raharaha. Mangony fotsiny ny olana koa amin'ilay solombavam-bahoaka
sy le gouvernora misy an'izany any aho e ary miaradia amin'ny fitondrany reo de le solombavam-bahoaka manao fanetsiketsehany an'le antoko de miantso ny tompona andraikitry ny antoko midina any an-toerana fa andro vitsivitsina maromaro taoriana iny midina any an-toerana miaraka amin'le gouverneur manao démonstration de force ihany koa lay mpanaradia le fitondrana ary olona ngeza be zay miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao mihitsiny de notsika ny kabarina Andriamatora Tsiraolona ny Norbert Lala rehefa nidina tany Tsormandidy ka niara-dalana tamin'le gouvernora ary mbola nisy filohan'androm-panjakana niaraka tamin-drareo tamin'izany de azo atsaina zany ny hoe tena misy fisavoritana politika ary misy fironana marobe samihafa ao anatin'ilay tanàna n'le Bongolava faritry Bongolava de notsika aloha tia kabary nataon'Andriamatoa Front National ny antokavia Andriamatoa Norbert Lala Tsirona ty tokana aminao gouverneur be misy mpanentsika misy mpanaratsy misy ny ty misy ny roa tsy mahagaga zany fa rehefa tompona andraikitra tsy maintsy misy zany ary rehefa miasa tsy maintsy misy zany ka za tsy malaky venao mihitsy fotsy aby général venao atahotra combat général ve ditsokady azafady aza manala baraka ny tafika malagasy ka eo anao eo fa matoa tanteraka zao de noho ny asanao ary isorana manokana ianao am'izany ka zay mahatonga laha zay tsy ho lava kabary aho a fa misy fanontaniana tiako apetraka aminareo vahoaka ny Bongolava zay vory eto ankehitriny raha araky ny fantaro de le fivondronanareo a fikambananareo samy hafa reo a de hoe noho ny fiaraha-miasa amin'ny gouverneur ny tena irahanareo reo iara-iasa amin'ny gouverneur zay tena fahazoko azy de ny fanontaniako tsotra ary ataovy mafy ny val ataovy mafy ny val noa ny atony takiko zay de tsotra tsy eto Bongolava ihany tiako andreny val teninareo fa na ny andapa any Avoloady ny any andapa any Ambotsorotra any alala hoe zany ny val teny Bongolava raha napetraka ny fanontaniana aminy ka fanontaniana tsotra ary valio amin'ny teny tsotra hoe marina na diso marina valio fotsiny hoe afapo enina tsy eny zany no amalina azy raha ohatra ka marina ny lazaiko afapo amin'ny asa vitany gouverneur anareo venareo tompoko lahy tompoko avy eo valio mafimafy koa fa tsy reny any Ambotsorotra mafimafy fa tsy reny any Avolo zay voare lafinjavatra manahira ny ty raharaha ty satria talohan'ny poany zao ady zao de nidina tany etoerina zany reo karazana tompona andraikitra maro samihafa raha hita amin'ny faly eo le sary a TGV Bongolava de alefaso eo nisy politika lehibe amin'ny TGV solombavam-bahoaka maromaro ihany koa nanotrina azy zany hoe zay ny tonga aloha niaraka tamin'ilay député en exercice de nandeha ty resaka gouverneur aty lay a nahenontsika kabary teo fa nandritra zany fotoana rehetrarehetra zany dia mandeha midina ankerana varatra nitatsika teo de mandeha midina ihany koa lay filoha nasionaly ny antoko Freedom miaraka amina ben'ny tanàna Freedom mampiseho fa tena miasa lay a pikatrika anatin'ny antoko Freedom zay a olombofidina amin'ny mahaben'ny tanàna azy de nitokana lycée fasondray tany amin'ny commune be matazana de hovakitsika le takelaka République Madagasikara fitiavana tandrazana fandrosoana lycée communal be matazana alakamisy 12 septambra 2024
notokan'Andramatoa Lalatina Rakotondra Zafy André Tongarivo, Flou national ny antoko Freedom, ministre Pian Faritry Bongolava. Notrony Général Joseph Ramiaramana, gouverneur Faritry Bongolava. Andriamatoa André Narsombo Latina, ben tanàna commune ambanivohitra be matazana. De misy logo en Freedom io. Ery ambony le inona filaza azy io? Lay marque lay firenena malagasy. De ato ambany misy logo en Freedom. Flou national Freedom, antoko Freedom, eo ny anarany. De ato ny gouverneur, de ato maire, mazava ho azy maire Freedom. Dika zany reo olo reo aloha zany Freedom. Petsaka ny adevitra momba azy ty vao tamin'ny 15 septambra teo ty zany hoe tamin'ny herinandro ambony. Hoe fa amin'ny lafininona moa ny tokanan'le ministra nyty tokoa, fa nga tsy misy ministry ny fanabeazam-pirenena eto. De apetratsika izy raha lycée communal. Donc volan'ny commune ve zany? Sa volan'ny ben'ny tanàna? Mila mahentsika. Ny hevitra avy any fotony manoloana izany. Misy volan'ny FDL niditra ve tao? Apetratsika amin'ny fanontaniana. Raha nisy tao de ohatriny, raha tsy nisy tao tsy problème. Ary raha nisy volan'ny ben'ny tanàna tao, satria hoe ben'ny tanàna moa Freedom, amin'ny alalan'ny Freedom nge ty raha ty. Donc tokony avaka tsara volan'ilay ben'ny tanàna, tsisy fampidirany volan'ny commune. Nandray anjara tamin'io ve ny gouverneur tamin'ilay fananganana lycée? Raha nandray anjara izy amin'ny anaran'ny tena manokana sa amin'ny anaran'ny gouverneur, satria ny volan'ny gouverneur mira volam-panjakana. Misy restorana samy hafa ao. Manahirana fanitelo mifanefa mifandimy mifaneniny ty raha ty. De ohatran'izay zany le fomba fitenitsika eto tontomota hoe kafouillage. Zay. De le samy mitsofoka daholo le aty atapony le membre gouvernement, lay Flou national ny antoko, lay mpitarika, mpanolo-tsaina, mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena, de misy foronana. Nefa le préfet ao anatin'le tanàna koa de représentant de l'État. Na mpisolo tena mpanjakana, de raha nahita an'le fanio-kevitra tsika, ny délégué mpanjakana sy ny chef fokotany miaraka an'le préfet aty ambadika. Misy fanio-kevitra le délégué mpanjakana nge omaly. Tao anatin'le émission spéciale n'lay fahita lavitra amin'ny rahavavy. Rahavavy fa tsy hoe mirahavavy, safady indrindra tompoko. Ka zao le raha. Inona moa ny dira ngasolo mavomboaka amin'izy koa, de ndao vakitsika aloha ity koa nge misy zavatra ohatran'izao raha raisitsika fotsiny ohatra ny 26 juin sy ny 29 mars. Na 26 juin. Solo tena mpanjakana mazava tsara araky ny lalàna ny préfet. Donc izy no manana fahefana any amin'ny fisafonany andeha tafy. Izy no lehibe ny OMC. Ary raha misy réunion mensuelle na isam-bolana ao anatin'izany district anafaritra zany, izy no mandrindra an'izany. Tokony manantona manaraka an'izany ny gouverneur na reo olom-boafidy ao anatin'izany faritra iadidiny zany. Misy an'izany ve ao sa tsisy an'izany eo Bongolava ao? Mahafantatra tsika fa tsy teny zavatra. Aloha zareo no iteny. Fa zao le olana. Zao nambaran'ny article 154. Akoatran'le fitsabahan'le manam-pahaizana politika aty ambony, de miteraka fahazahoana antoka izy amin'ireo tompon'andraikitra ny fotony. De adino le olana samy hafa teny anivon'le commune, satria efa voaro ara-politika n'lay lehibe. Adino ankoa le andraikitra samy hafa. De ty vakitsika ty article 154 andimy faefatra amin'ny 50 ny asan'ny mpanatanteraka de sahan'ny ratsy mangaika tarihan'ny lehibe ny faritra. Izay olom-boafidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Mazava be zany ty Ny chef de région zany ny tokony hitarika ny faritra. Ary suffrage universel direct. Ny lehibe ny faritra ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny tetika eno tsara. Sy ny fanatanterahana reasa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ny asa ara-tsosialy ao amin'ny faritra misy azy. Ara-toe-karena sy ara-tsosialy ao amin'ny faritra misy azy. Izy ny lehibe ny fitondran-draharaha mpanjakana eo amin'ny faritra.
resaka toekarena io sy resaka sosialy. De ty misy andiny fa 550 zay zava-dehibe indrindra. Ny fanapahan-kevitra de sahan'ny filan-kevim-paritra na ka ny mpikambana de olom-boafidy tamin'ny latsabato andraisan'ny rehetra anjara. Ty indray zany de misy fonction délibérante na organe délibérant. Satria misy an'le exécutif zany de misy an'le mpanapa-kevitra. Hitsy ambony hitsy ny asan'ny mpanatateraka, exécutif andikan'izay. De mba hanaraha maso an'le asan'le lehibe mifaritra de misy an'ilay organe délibérant na le hoe mpanapa-kevitra, fonction délibérante. Zay le asany, asan'ny fanapahan-kevitra. Nisy olom-bava-mbahoaka sy ny olona avy amin'ny farim-piadiana samihafa ao amin'ny faritra de mpikambana avy hatrany, membre d'office ao amin'ny filan-kevim-paritra na conseil régional zany ary anisan'ny mpanapa-kevitra. De io le olana ary ty indray zany manerana amin'ny Madagasikara tsy tontomota, tsy bongo lava rery ty, satria manao zay daniny kibony sy zay revony rehetra eo ny gouverneur zay efa tsy araky ny lalam-pandrenana. Antony tokony anonganana amin'ny filohan'ny repoblika ary tsy azo ny elany zany na lalina lovon'ny ACC teo aloha sy amin'izao fotoana ary tokony niongana ny filohan'ny repoblika io. Nametraka n'ity gouverneur ty de mbola namafisina tamin'ny décret le izy. De oziny ny ACC sasany teo aloha tsy de mampanova nininy zany na point na virgule manova zavatra satria anakandria maso ny fitandrona an'izany lalam-pandrenana zany. De nefa le gouverneur tsy misy an'ilay conseiller régional manara-maso azy, nefa misy vola tantaniny izy zay avy eo amin'ny faritra sy avy aty amin'ny fanjakana foibe zay anamboarana foto-drafitr'asa sy ahafahany manao fonctionnement samihafa. Fa raha ny zava-misy aloha zany hito lalam-pandrenana ty 550 alinéa 2 na andalana faharoa de hoe ny solo-mava-mboaka sy ny olona avy amin'ny farim-pifidianana samihafa dia mpikambana avy hatrany amin'ny filan-kevim-paritra. Zany hoe na tsisy an'le conseil régional raha tontomota ho antsika mpijerim-pian'ny mpanaraka, misy député ao de manana ihany izy zo anara-maso ny zava-misy amin'ny fampandehanan-draharaha sy fitantanana an'le faritra ataon'le gouverneur. Mety antony zany mampifandona an'le député sy le gouverneur amin'izao fotoana izao. De ampifandona ny lalàna ry zareo satria nitsahana le lalam-pandrenana. Amin'ny lafiny ray légal le préfet, illégal le gouverneur. Amin'ny lafiny ray le député koa manana andraikitra lehibe izy ao anatin'ilay circonscription électorale zay misy azy. Mbola ao ambadika zao adevitra ao anena tsy miteny azy. Le mbola olana ihany koa eo amin'le zava-misy any toerana satria lay olana teo amin'ilay solo-mava-mboaka sy lay gouverneur ny lasa aloha. Fa zao ndray le préfet de ozy lehibe ny tanàna vitsivitsy miaraka tato le tarianga ato a commune fianana hoe mitaky ny fanalana amin'ny préfet. De zao zany iza zany ny ala amin'ireo roa reo. Ny député aloha zany manana mandat iny tsy azo kitihana iny sauf misy flagrant délit. Misy zavatra tsaroko tampoka rehefa miteny hoe flagrant délit zay fa tsy teneniko le izy. Fa zao par rapport amin'izany na isafidy zany ny fanjakana hanaisitra ngia gouverneur ka raha afaka ngia gouverneur mipoka daholo ny dossier andreo be ny tanàna vitsivitsy reo. Manahirana zany resaka zany satria efa na etiko nge misy justice misy samy mahay mitambasy eto amin'ny tanàna eto e. Samy mitambasy any ambadika any daholo ny retraretra non dit politique zany ataoko zany. Raha ohatra ndraika le préfet no akisaka ao anandray le délégué mpanjakana, tsika tsy miaro ny délégué mpanjakana eto. Mety misy fahatsona amin'ny lafiny fitantanana ve anjaran'ny zareo any fotony mahita an'izany satria nisy olo tena miadidy ny andraikitra izy ireo mahita mivatana ny fomba fiasany de ny préfet. Préfet ankoso mahita ny asan'ny chef fokotany. Reny zany le ratsana mivatana avy aty amin'ny fanjakana. Zay nge le hoe tena manahirana ty système ty e. Cacophonie. Cacophonie ozy tontomota.
ato le préfet, ato le gouverneur, ato le député. De lasa misoazira camp zany zay mampetipety aminy sy zay fironona politika misy azy ny sasany. Ato makato am'le gouverneur be ny tanàna vitsivitsy, ato makato am préfet, ato makato de fa misy tsy maneho hevitra. Maretsika any ambadimbadika any hoe misy tsy porany zao zavatra zao ny amin'ny hitondrana ny anarany be ny tanàna mandehandeha maromaro. Zany hoe misafidy manginy reo fa mba manina fomba fijery fa zao tsy te hiditra anatin'le adevitra. Zany rehetrarehetra zany anefa miseo vokatra aloha tsy fanajana ity lalam-panorenana ity zay tokony antony hanonganana ny Andriamatoa Iany Rajoelina. Faro ny fitsabandry manam-pahaizana politika ty atapony makany amin'ny faritra distrika commune io ny zava-misy amin'izao fotoana izao. De tsy état de droit fa état de non droit Madagasikara. Ka ny aty ambony ara manao ny ataony de zay manana fahefana rehetrarehetra manao ny ataony any ambany any. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ohatra velona amin'ny zava-misy ateraky ny tsy fahaiza mitantana sy ny korotana politika sy ny tsy fanajana lalàna io amin'ny Bongolava io fa azontsika antoka. Fa manana problème ohatran'izay ny faritra samihafa tontomota. Zay mihitsy ry zao ngeny tsy azoko loatra am'le zavatra miseho efa fantatra fa nitotra ny olona samy te hisehoseho. Akaiky ny fifidianana de samy miezaka hoe ampiseho amin'ny filoham-pirenena hoe zange tena mbaza olona tena azonao hiaterana de miseho manao zao zavatra rehetrarehetra zao de mifanitsaka andraikitra. Zavatra tena samy hafa izy reto mantsy ty fitondrany ty nanao copie-coller tam'le fitondran'ny président Ravalomanana hoe misy coach ministre coach fa ireny nge manoro hevitra sy nianina fa tsy manao ohatra ny reto olona reto reto nge miseho azy olohany daholy na ny coach na ny gouverneur zay tsy voafidy na aoko mo préfet manao an'le asany azadino. Préfet ange administrateur civil aloha tsy hoe fombako an'le préfet mahafantatra tsara ny lalàna amin'ny fe zavatra rehetra eo aminy izy eo amin'ny faritra hiadidina izy. Fa ny sasany any hoe ny mera sy ny etsetra ndraindray manao zavatra ary zange rehefa manaraka tsara ny zavatra ataon'ny faniry ambara ny faniry de fantatry fa misy zavatra tsy marina ao ambadiky le olona rehetra ao de samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Fa maninona ny tonga amin'izany le fitondram-panjakana malagasy satria zao fantatry ny olona hoe manao kaparanjo ny any ambony any tena tonga de tsy menatra tsy maninona de tonga amin'ny fiteny zareo hoe mba maka kely de zany hoe misy resaka omby tsy hita. Ahoana nisy resaka omby tsy hita zany de zay le hoe maka kely de maka kely anina de mitory anina de mitaray ny anina de lasa ohatran'izay le izy fa zao fanjakana miady an-trano izy ny fateny efa ady an-trano ty de horava ary ny fanandratantena sy ny fireharehana zay ataon'ny reto tompon'andraikitra reto de fiatombohan'ny faharavana. Zay ny zavatra mitranga ka dia zay no ambara aminareo am'izao ankehitriny zao fa zavatra tsy mandeha am'izay lohan'ny ntsony le firenena fa samy manandra tena samy mirere miseho azo zavatra daholy rehefa mba manao misy zavatra atao hoe zay ny tena manao rehefa jerena ndresahany faniry teo ange hoe le vola nanaovana an'le PP nisy volan'ny FDL ve apetraka ozy ny teboka nisy volan'ny mera ve nisy vola etsetretsetra fa ny zavatra mba tiako atao rehefa manao tetikasa ohatran'ireny mantsy hoe manao lycée efa mipetraka tsara ve ny mpampianatra ao am'le lycée efa nanao formation ve sy ny etsetra fa sao de rindrina no mitsangana fa ny zavatra atao ohatrany tsy de ao tsara ka lasa mahamenatra. Zay mihitsy mantsy ny zavatra mitranga. Misy olona ny resaka tamiko lehibe insisiko tamin'ny fotoanandrony hoe tamin'ny fitondran'ny filoha Ravalomanana nge atao concours daholo ny zavatra rehetra fa tsy mandeha ohatran'izao kity sady tsy misy formation tsy misy concours tsy sininona fa tendritendrena fotsiny
de lasa manahirana l izy a ka de inona ny zavatra tiana horesahana amintsika malagasy zao hoe rehefa mba miresaka ho an'ny olona jereva aloha hoe iza le olona miresaka olona inona ekena mba atokisana ve olona io a sa olona tsy azo atokisana fa manandra tena sy mirehare fotsiny de ianao no mieritreritra hoe inona zany ny tokony a ho raisinao eo am'le fanambarana ataon'le olona fa ary zay zavatra zay a mety foana isaky ny ambara tonga mpitondrana miteny ny filohana toko ty filohana toko ty ve mba azo olona itokisana sa miteniteny foana manandra tena fotsiny no ataony sa ohatran'izay ity gouverneur ty ve misehoseho fotsiny sa tena mba manao an'le asany araka ny tokony hoy sa manao bizina fotsiny ozy ry zalahy de zay le manahirana am'le izy a fa dia zay a ny zavatra nambara taminareo tamin'ity andro an'io ty a fa dia eto moa zany faniry a tena ko angamba angatadalana fa de efa tonga koa ny namana dia mametraka atsika rehetra eo amin'ny tompo a fa zao mifanetretena ihany no aza hotsika valiny amin'Andriamanitra reto tompoko fa ny fanandratantena fetim-bo amin'ny faharavany zay dia manao velomantsika rehetra eo ihany tontomota fa mbola nao fandaminana zay de avy eo izy mikisaka miaraka amintsika de tytsika tenenina de zao hoe na tiana na tsy tiana de tompona andraikitra anatin'izao korotan'izao aloha ny fandika-ndalàna nataon'izao fitondrana zao tamin'ny fametrahana gouvernoura na tiana na tsy tiana de tompona andraikitra anatin'izao korotana zao ao bongo lava ny fampiasana ny fironana politika sy ny fidira mpanao politika manam-pahaizana maromaro zay a tsy nanamafy ny firaisan-kina ny fotony fa vao mainka aza naka sy nametraka an'izay endrika zay a fironana izay amina tompona andraikitra any toerana ka raha sanatry tsy voalaminy zao tena sahirana ao anatin'izao raharaha izao tena entsika ohatran'izay l izy a tena sahirana mihitsiny efa makanomakano a mahenao eto miaralany tamin'ny MMM marché indépendant de mitady couverture rasy fa mbola resahantsika zay rehefa avy eo ay misy an'izany tokoa le izy fa ho hitantsika eo le izy fa ny tiatsika resahana ao anatin'le raharaha de zao ho isika hoe raha tsy voava faran'izay aingana fa mahenontsika manko fa samy mahay mampiasa basy daholo any ambadika any teny ifampitifitra ozy izy dadatorahawily zay lasa misy lafin-javatra be manahirana ty raharaha ty de zay zany manahirana am'izao bongo lava ho a io resahantsika io fa azotsika antoka tsara tontomota fa misy faritra samihafa manana problema ary miseho amin'ny endriny samihafa le izy fa manomboka vaky le izy io asa re mino fa fantatry ny firenena mikambana koa ny olana ty foto tsy ny tim mamaprisika anareo iady atrano a tsy ny RMDM tsy mimpanorama a tsy député fetra tsy faniry tsy mota tsy mamirabe ndrina na itodsoa na irambo na ijery na alain tonona dolo ny ekipa na irastany na rabekijana fa anareo ny miady atrano vokatry ny tombontsoa sy zay mihitsy le izy le fahaizana mitady 19 le tena 16 plus 3 égale 19 fa 16 plus 3 égale 18 zay mahatonga an'izao raharaha izao akatsika aina kely akatsika aina kely a dia hanomantsika andray capitaine d'équipe atsika filohan'ny volona parlementaire atokotiky Madagasikara dia niseho teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny zava-misy anikongo ny andrasantsika zany zao de mba niresahan'ny filoham-pirenena eo amin'ny tribune ny Nations Unies hoe ny zava-misy ohatran'izao tany aminay namono vahoaka mpitandro ny filaminana ka mba mangataka 2 minitra fahanginana ho atsika rehetra zay tonga amin'ny fivoriana mba mahafinaritra raha misy an'izany tontomota mba ohatra mba mahafinaritra miteny re tontomota am'izay faniry tena mba tiako tenenina rangady ty zavatra ty am'le resaka ikongo zavatra mahagagady zao a tranga le zavatra tany ikongo zandary manao impliqué
Gendarme zany tao amin'ny tobon'ny gendarme le zavatra nitranga teo anoloany. De lasa nisy resaka folo andro aty aoriana hoe nisy polisy konge natsoina de tonga tao de lamena basy. Io ary tena fa zao anao fanadihadina ianao. Ny foto-kevitra lehibe amin'ireny fanadihadiny ireny ry faniry raha ny fahafantarako azy sy ny fiheverako azy amin'ny zavatra nampianarana de zao tokony ho contradictoire foana. Fa tsy gendarme manao heloka de gendarme anao sainao anao ankety. Iza moa zany no arovany. Le corps sa ireto le olona. Fa tokony polisy mihitsy. Polisy ange officier de police judiciaire. OPJ. Izy ny tokony manao an'le ankety de ngamba ialana am'izay de sotara le directeur régional ako le vaty vafito fonany efa nesorony conseil de ministre niaraka ny district any kongo. Eny ka zao fa tokony élément police nationale maro mo député Brunel général fa tsisy diran'izany hoe député fa dia tokony contradictoire foana. De aloha gendarme manao ny ankety. Zay. Bon, tonton Mota, aleo ho arahantsika ary ty fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny France 24 Gaël Bourget aty zany. De ao anatin'izany fotoana zany miveriny eto miaraka ny député fetra am'izay. Daora faly. Rares sont les journalistes à avoir fait le déplacement, car le village enclavé dans Batlimp est à 350 km de la capitale et un tiers de la route, quasi impraticable, nécessite une pirogue et une moto. C'est dans cette petite commune du sud-est de Madagascar que le drame a eu lieu. Le 29 août dernier, les villageois découvrent le corps de Fleurette, tué lors du kidnapping de son fils d'1 an atteint d'albinisme. Un enlèvement d'autant plus inquiétant que ces dernières années, plusieurs rapports font état d'une recrudescence des meurtres d'albinos en Afrique, impliquant des mutilations à des fins rituelles. Le corps de Fleurette a été retrouvé ici. C'est là que je l'ai trouvé sans vie. C'était là qu'elle cuisinait. Personne n'avait touché à ses affaires. Une partie de sa tête a été retrouvée ici. Les habitants demandent alors à la gendarmerie de leur livrer les suspects, demande refusée. Mais la foule insiste et franchit le cordon de sécurité pour pénétrer dans la caserne, zone interdite au public. Les forces de l'ordre tirent, certains sont touchés à la tête, une vingtaine de personnes est abattue. Cet hôpital, situé à 100 km, est le seul de la zone à pouvoir traiter les blessures graves. L'évacuation doit se faire par hélicoptère. Mais 2 jours après l'émeute, les blessés ne sont toujours pas là. Les blessés légers sont soignés dans ce petit hôpital à proximité du village. C'est le cas d'Esther, qui a été blessée à la jambe. C'est la mort de sa sœur qui a déclenché l'émeute. Les habitants sont venus et ont demandé gentiment aux gendarmes « Donnez-nous les suspects et on s'en va ». Les gendarmes nous ont répondu « Allez-y, entrez si vous voulez récupérer les personnes que vous cherchez ». Ils ont mis un cordon de sécurité et si on le dépassait, ils seraient obligés de nous tirer dessus. Nous avons franchi le cordon et ils nous ont tiré dessus immédiatement. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État à la gendarmerie affirme que des tirs de sommation ont été effectués et invoque la légitime défense. 5 grenades tirées par arme, lacrymogène aussi. Des tirs en l'air. Et ensuite, ils étaient obligés de tirer pour se défendre. Sur place, personne ne soutient cette version. Après la caserne, les habitants s'en prennent au domicile du grand-père de l'enfant disparu. Il est soupçonné de l'avoir vendu avec la complicité de 3 membres de la famille. Ici, c'était son épicerie, où il y avait la marchandise. C'était une maison à étage. En bas, c'était son domicile. Les habitants se sont vengés et ont récupéré toutes ses affaires et sa marchandise. Même les bouteilles en plastique, tous les habitants de la commune.
Les habitants trouvent des éléments troublants chez le grand-père, comme ce papier mentionnant des signes astrologiques et plusieurs messages codés, laissant croire à la pratique d'un art divinatoire. Il a appris la voyance. Et une fois qu'il a maîtrisé la discipline, il a écrit sur un papier comme celui-ci toutes les personnes qui sont décédées dans ce village. Mais les habitants l'ont déjà brûlé. Le grand-père avait déjà été arrêté à plusieurs reprises, notamment pour vol d'ossements humains, puis libéré après de courtes peines. Une clémence qui a renforcé les soupçons de corruption. Les habitants ont attaqué la caserne de gendarmerie. Parce que souvent, la plupart des suspects sont libérés. Et on ne sait pas pour quelle raison. C'est pour cela que la population a décidé de les tuer eux-mêmes. La famille des victimes se doutait que les suspects allaient être libérés après l'interrogatoire. C'est pour cette raison que les habitants ont choisi la justice populaire. Ils n'ont plus confiance dans les juges et la gendarmerie. Dans un esprit d'apaisement et de paix, la gendarmerie a offert 4 zébus aux familles des victimes, mais cela n'a pas atténué la colère. Avec les autorités qui travaillent ici à Ikongo, si tu veux tuer quelqu'un, tu payes. Les autorités prennent l'argent des assassins, puis les libèrent. Ce sont d'autres personnes qui ont fait du mal, mais ce sont nos enfants qui les ont tués. Pourquoi n'ont-ils pas tué les malfaiteurs ? Nous demandons à l'État de nous protéger car les forces de l'ordre ont abattu nos familles et aucune mesure n'est prise. Les gendarmes, auteurs des tirs, ont fui la commune et ont été remplacés. L'Union européenne a immédiatement condamné l'usage excessif de la violence et appelé à une enquête indépendante. Mais c'est à la gendarmerie que l'enquête a été confiée. Depuis le drame, le directeur régional de la sécurité publique et le chef de district ont été limogés. L'enfant albinos kidnappé et le grand-père, cerveau présumé, restent introuvables. Iny fanadihadiana zany de ny zahantsika ny tondrasa misy karazana feo samihafa, misy karazana sary samihafa ihany koa ny ilaina amin'ireny fanadihadiana reny. Ny teto anivon'ny MBS efa nidina tany an-toerana nitarihan'ny député Mambra Benrina, secrétaire général ny Antoko Tim, sy ny député Géry Randrembolaina niaraka tamin'ny mpanao gazety de fananana ny fomba fahitana zava-misy tany an-toerana de nitondra ny feo avy any fotony. Nisy NIDAS nandeha tany, nisy olombavamboaka Brunel Razafy andro fa zay lanto ao anatin'ny district ny Kongo nandeha tany. Reniko moa zany mpanao gazety amin'ny setra resam-pirenena. Dia anjarantsika zany ny mamisavisa sy maminavina ny lafin-javatra tahaka ireny fa mahavalalana ho le zava-misy eto Madagasikara ary misy eo amin'ny endriny maro ohatra ny ao anatin'le andron'ny fanoheran-dalàna sika amin'izao fotoana izao de miseho sy mipotra daholo le izy tsy apozina. Ny sasany any amin'ny district hafa ny sehoany, ny sasany any amin'ny faritra hafa ny sehoany izy fa rehefa zoina amin'ny akafobe fotsiny izy de hoe la le tsy fahatokisana an'le fitondram-panjakana dia samy manao ny ataony daholo ary samy metraketraka amin'ny fahefana eo ataonany ary ananany ny rehetra zay manana an'izany fahefana zany. De ohatran'ireny le izy rehefa miseho ety ivelany. Ny député Fetra Rahalamijafombololona zay nambarako ombenombeny miara-dalana amintsika efa eto amin'izao fotoana izao de miarabanao député Fetra aloha. Miarabanao Faniry. Ary miaraba ny mpanaraka an'izao fandaran'izao manamafy ny araba efa nataoko ho an'ny Faniry, ho an'ny namana rehetra, tonton Mota, teknisiany rehetra ary indrindra isika rehetra manaraka zao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada izao alarobia izao. Maromaro indray ny zavatra resahantsika sy azotsika resahana sy fakafakaina ary hitondrana fanehon-kevitra ho an'ity an'io ty zay efa natomboka reo mirahala teo moa hatrin'io maraina io namana Faniry. Ao anatin'izany zany alohany tena iresahako mahakasika ny resaka manodidina ny fifidianana, ny resaka hoe hitady mpifidy telo tapitrisa
araky ny tapaky ny filankevitry minisitra tamin'iny herinandro lasa iny dia alohan'izay a tsy haintsy hitondra faneho-kevitra natao hoe foy ihany aza manodidina ny zavatra zay nitondresahanareo mirahalahy io maraina io. Tao anatin'izay ny raharaha zay nafapana ihany ndraiky io ary ny akaran'ireo solotena mpanjakana olom-boafidy préfet tsy fantatra ntsony gouverneur be ny tanàna sy ny sisa ary vahoaka ny tany amin'ny faritry Bongolavy iny dia inona no azo ambara manoloana an'izany rehetra mialatsiny tompo mitovy tsy any irery tsy faritry Bongolava tsy faritra Analamanga tsy vakin'akaratra tsy naiza melaky aloatra mangory fa dia pratika niseho ary ny androborobo tato anatin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina satria noho ny ohatra ratsy zay nomeny ny tany ambony dia samy manao zay tiany sy daniny kibony ary any amin'ny ainao manjery no mifanasa vangy sy manamaritena ny tompona ndraiky mpanjakana ny olom-boafidy lasa ny vahoaka no atao fitaovana ao anatin'izany rehetra any ka mampalahelo lay zava-misy satria araky ny teniky teo fanamarina tena asa mba tsy hoe sorona amin'ny toerany ve mba tsy ho voenjiky ny fitsarana ve misy antony maro noho ny fitadiavana tombontsoa manokana dia niresahako teo amin'ny nanombohako ny fandraisako anjara am'izao fandaharany zao ny hoe fomba fanao ohatra ratsy omeny ny any ambony dia ataony ny any ambara tonga mpitondrana sy mpitantanana andrara-panjakany tonga hatrany fotony eny tonga hatrany amin'ny fokotany zany rehetrarehetra zany dia andresahako matetika ny boribory-tany fadimy satria eo no toerana circonscription na voafidy ny tena osolombavambahoaka ary hitondrana zany etaetan'ny vahoaka sy hitondrana ny zava-misy hifampizarana amin'ny vahoaka malagasy tsy ny ho an'ny boribory-tany fahadimy ihany satria solombavambahoaka amin'ny Madagasikara moa no titra hoentinay dia afaka miresaka izahay raha mbola raha-pirenena amin'ny akapobe ny hitanay fa tsy mandeha araky ny tokony ho izy raha misy vahoaka mbola mitaraina manana etaeta mba maniry fiainana tsaratsara kokoa na vahoaka ihany koa tratran'ny tsindry azo lena tratran'ny fampiarana nio fampiasana ny fahefana tsy amin'ny ara-drariny sy tsy amin'ny ara-dalàna dia tsy maintsy miteny izahay eto amin'ny miara-manonja ny MBS sy ny Radio Mada. Anisan'izany ho iaho teo ny resaka mampifanolana sy mampifanditra andreo ary iakaran'izy ireo rehetra amin'ny ainao manjery mpanjakana sasany moa dia mazava ho azy fa ny ainao manjery mpanjakana no ahafahany maneho hevitra fara ho an'ny mpanohatra na ireo izay tsy mitovy hevitra aminy dia any amin'ny ainao manjery raha vavy tsy miankina no naneho hevitra ary isaorana azy ireo zany fahasahina sy fijoroany zany satria mila vaovao maro lafo fa tsy lakolosy tokana ny tokony ho renesiny ny vahoaka malagasy dia mbola mitodika aminareo mpitondra any ambony indrindra any any ny tenanay ao ny filoham-pirenena ao ny prime ministre ao ireo ministra isatsokajiny isanambaratonga na ny lefiny sy ny rehetra amin'ny hoe tsy efa mahita ve ianareo fa tena tsy mandeha am'izay laoniny efa miady atrano efa mame ohatra ratsy ianareo mianakavy efa tsy tafavoaka itsony ianareo am'le fitantanana matoy izahay nitaky an'ireny ary nresaka an'izay nandritry ny efa volana maro tsy izaha irery ty anivon'itiky Madagasikara fa ao ny RMDM ao ny anivondry mpanorama ao reo atoko maro ao reo fikambanana tsy miankina ny firaisamon'ny pirenena sy ny marobe hoe iroso irea ndao rea iara-anarina iara-anavitra nyity firenena ity dia anomana fifidianana tena hoe manjakany ny tena mangarara be indrindra arak'izay azo atao sy zay tratra mba hakely indrindra ny osoka sy ny mety ho fadisoana amin'izany hoe fanomanana fanatanterahana ary fikirakirana nyzany voka-pifidianana izany ka dia zay no tsetsatetsa tsy aritra teo fa ho za hoe eritrereto ihany le iafarana daholo tsy eo mandrak'izay eo amin'ny fitondrana io fa ifandimbiasana io zay mapolitika amin'ny politika samy manana ny tanjony mety tsy hitovy ny fomba fijery sy ny vinam-piarahamonina samy manany azy io ary samy manana ny maha izy azy fa ny zava-misy ankehitriny kosa dia hafa kely mihitsy raha ity fitondrana ity namana faniry hafa kely mihitsy ty ry-piaino ajaina ka tsy mbola nisy ohatry ty tao tanatin'ny enimpolo taona hoe korotana ary ny zavatra misy eto amin'ilay firenena koa dia zao ny tena gravy ireo
ohatra zany resaka satria hiditra am'izay rehefa avy eo mahakasika ny hoe toy aniny fanapaha-kevitra ny raisina tamin'ny filan-kevitra minisitra hoe hitady a mpifidy 3 millions na telo tapitrisa ny fitondrana de andrindra ny hitondrantsika fanazavana kely sy ady hevitra ary fanehoan-kevitra ny amin'ny hoe inona ndray tena misy zany ekena tsara ny mahafantatra hoe firymarina ny mponina eto Madagasikara firymarina no isan'ny mpifidy zany hoe ny manomboka eo amin'ny 20 taona no miakatra na le atao hoe population électorale zay dia manahy izahay zay le hoe ayatsy havanana manandray izahay manany vahoaka malagasy so de sanatria ho ampiasaina toy ny fanaon'ireo olon'ireo ihany fanaon'reto ekipa ny mpitondra fanjakana Tarin'Andriamatoandro Rajoelina ho atao fitaovana ndray zany atao hoe fitadiavana na fanisana an'ireo olona mbola tsy manana kara-panondro ah hoe tsy manana kopinaterahana tsy manana kara-pifidianana na tsy voasoratra tanaty lisy mpifidianana de ampiasaina indray io a hoentina asa naovana kajikajy sanatria toy ny efa nataony na tonga an'ireny doublon triplon marobe reny de ampiasaina indray zay hoe fanisana izay a fitadiavan'izay a asa mety ampandresena ny kandida andrareo a eo amin'ny fitondrana izay fantatra nefa irotsake fantatra fa mbola irotsaka samy filoam-pirenena zany asa aloha fa raha ny tena ny teo amin'ny toerany de aloha manajatena satria le koty efa tsy ao itsony a no ny antony maro zay efa tany saina teto amin'ity fandarany ity ary tsy teto irery fa tany amin'ny ena manjery hafa rehetra any a de nainona zany fanehoan-kevitra sy ny fahatsapany ny vahoaka malagasy hoe tsy afaka tsy aniny mihitsy a lay fitatanana an'le firenena fa tena nandeha tany amin'tsizy a ary lesona ratsy a no hita sy ny meny reto mpitondra reto hatramin'izay nitondran'izay eny hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 9 Soarivo de efa niarahana hity zany a ka de hiditsika fa zay nitsetsatsetsy ary satria efa niresahany namana faniry sy tonton mota teo ihany a mahakasika an'izany hoe ady atrano a hoe mifanamary tena ry a hoe miakatra amin'ny plateau an'izao aina manjery zao a mba iarovana ny tena nefa mahalala ny vahoaka tsy adala akory na sahirana ara manana ny fomba fijeriny izy ary amin'ny alala ny resaka fifidianana no anehoany a rehefa avy eo a izany hoe tsy fahafaliany a na mety ny olona izay hitany fa mety hitany fahavita hitatana n'ity fireneny ity a araka ny tokony izy ary hitondra makany amin'ny fampandrosoana ka dia zay namana faniry ny mahakasika an'iny ny manaraka tiako resahana kely alohan'ny hitirako amin'ny tena Tsipriany zay le hoe nisy matsy fanisana tamin'ny 2024 niarahana tamin'ireo atao hoe partenaire teknika sy arabola reo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika zany dia ho tany saikeo zany rehefa avy eo ary misy ny atotanisa isy ny isa donné izay ho avoakatsika eo amin'ny écran iaingatsika am'izay fanehoan-kevitra hoe atongavantsika makany satria resaka fanomanana sy fiomanana amin'ny fifidianana no anisan'ny ho resahantsika eto amin'ny ampahany betsaka am'izao tapany taremaritsika resaka taremarikitsika dia maninona ary mora tonga de atombotsika am'izay fa raha ohatra misy izay zavatra mbola tianambaraka ohatran'izay satria mety ho lavalava ihany mantsy izy ty ezahana ho fitinina satria mba ho azotsika rehetrarehetra mba ezahana ho fitinina de alohan'izay ary satria lasa nivoaka kely iny namana faniry a dia misy ihany ny zavatra fa azo resahana mahakasika ny hoe reny ara-moa ny olom-boafidy zany zao fa natazatsika ao amin'ny écran ao a aloha ara tsy maninona fa efa nalefa ny namana faly teknisianina ihany zany tableau mahakasika ny atao hoe tombana ny amin'ny mpifidy nisan'ny mpifidy a raha eo anenanelany taona 20 sy 2 ka hatramin'ny 3 sy 2 maninona moa no izay no resahana alohan'izay nefa aloha zany de io tableau io a araky ny tegniko teo dia mampiseho atsika araky ny soratra hitatsika amin'ny hoe amin'ny andiny voalohany de misy ny évolution de la population électorale de Madagascar par région et selon le sexe de 2018 à 2023 izao no hita izao no azo zao atotanisy zao de araky nambarako tany am-boalohany hoe nisy ny fanisana na ny atao hoe recensement général de la population et de l'habitation na ny RGPH 3 tamin'ny 20 sy 2 arivo
dia nazahoana zao atotanisy zao raha no an'ny tiapahany aty amin'ny akavian'ny écran ao dia vokatra zany fanadiadina natao ny arahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ary ho aseho aketo zany boky zany rehefa avy eo ho aseho aketo misy ny mpiara-miombonantoka tamin'izany de nitao ny USAID, ny vondrona européenne, ny banque iraisam-pirenena, tao ihany koa ny fandaranasa ny firenena mikambana mahakasika amin'ny fampandrosoana na ny PNUD, de tao ny FNUAP izay inona moa ny filaza azy teo tahirim-bola ny firenena mikambana mikarakara ny resaka ponina amin'ny akapobeny. De io zany no itondrantsika ny famakafakana sy ny faneho-kevitra ho an'ny anio. Mitohy tamin'izay hoe eritreritra sy fanapaha-kevitra nraisy ny filan-kevitry ny minisitra zay ny amin'io hitadiavana mpifidy 3 tapitrisa. Dia oatongotsika ary zany ataotsika ho raisitsika ohatra ny Analamanga. Ny Analamanga raha afaka ampiakary ny namana faly kely ny écran ijerentsika ny ary amin'ny totaly beny zay fa mampiakatra. Ho an'ny Madagasikara ray manontolo raha tamin'ny 2024 ho an'ireo mpifidy tao anatiny zany RGPH 3 izany dia nahitana totaly no resahako ho an'ny lehilahy dia 6 482 565 nisy an'ny totalin'ny lehilahy isan'ny mpifidy atao hoe voaisa tamin'izany de manatombo kely ny an'ny vehivavy 6 862 682 lasy vavy mitambatra dia manome 13 345 247 nataoko amin'ny teny malagasy hoe 770 sy 200 sy 500 sy 4 sy 3 hetsy sy 370 tapitrisa. Ireo nisy an'ny mpifidy hita zany sy voaisa zany hoe ireo ampitaona na 20 taona no miakatra. Io zany nisa ho an'ny malagasy izay isan'ny mpifidy. Dia atreo fomba ahoana ary no alalatsika satria mipetraka ny fanontaniana hoe mba hitondrana fanazavana mahakasika manoloana n'izay le fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana hitady mpifidy 3 tapitrisa izay. Dia nisy ny atao hoe projection tao anatin'ny zavatra na hoe tombana mba ahafantarana miainga avy amin'ireo antotanisa sy donné eo am-pianatarantsika dia avy any amin'ny Instat zany. Rehefa natao zany projection satria asa raha afaka alefany amin'le pejy manaraka iverenana kely le pejy manaraka mbola tsy nalefa teo moa izy namana fahafaly fa misy pejy io indray zany ampidinina kely io indray zany ny atao hoe taux de croissance annuel moyen na TCAM isaky ny faritra ho an'ny arakaraka na lehilahy io na vehivavy. Inona moa le TCAM zay le hoe taux de croissance annuel moyen dia salany raha zay ny azoko antikana azy alako tsiny raha ohatra tsy madika tsara azy fa hoe salan'le isa salany tany fitombony ponina isa-taona zay tany isaky ny faritra na isam-paritany io na isaky ny tanàna io dia io zany nomena ity aseho ety zany dia faritra. Raha iray akana Analamanga satria eto ny misy atsika eto ny itenenantsika eto dia ny vehivavy dia ho an'ny lehilahy aloha tombontsika amin'ny lehilahy na vehivavy mitovy any izy 2,900 isan-jato izany TCAM zany na le ta zany isa-taona io tany fitombony ponina mety ponina mpifidy io mety ponina tsy mpifidy fa iarahantsika malala na ho an'izay sao de somary variana tanatin'ilay fanazavana hoe rehefa ny tany ponina io mazava ho azy ao anatin'izay ny tany mpifidy ireo 20 taona sy feno 20 taona no miakatra no mihoatra. Dia hitatsika ao amin'le tableau voany fa misy ny TCAM na zay ta zay isa-taona salasalany io salanisa eo anelanelany 220 sy 200 sy ny 320 sy 200 midika inona ary zay le hoe 770 isan-jato. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny any amin'ny kolonina any amin'ny farany akavanana ny 220 sy 200 ka hatramin'ny 320 sy 200. 2,220 isan-jato ho an'ny lehilahy, 2,220 isan-jato ho an'ny vehivavy. Ny fitambarany zany raha atao ny salanisa dia 220 ihany 2,220 isan-jato ho an'ny fitambarany. Miainga avy amin'ireo zany zay kady zay
dia afaka verina ve faly azafady a satria amin'ny akapobeny iny a mivaova araky ny faritra lay izy mivaova araky ny faritra zay TCAM zay na zay ta zay mety hoe fanamarihana tiana hoentina ny keo anatiny dia misy ny manatombo kokoa isa-paritra zany fitombo ny mponina izany misy ny latsa-datsaka koa toy ny Antananarivo zao ny Analamanga araky ny voalazako teo de roa faingo enina amby enimpolo isan-jato na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy mitovy am'izay koa ny vakina karatra sy ny any Itasy ary ny any Bongolava fa somary midina kely zany ho anao Matsiatra roa faingo roa amby telopolo isan-jato fa miakatra kosa zany ho an'ny faritra Atsinanana ny Analanjorofo aloatra Mangoro dia mbola mitombo ihany zany ho an'ny faritra Boeny ho an'ny faritany Mahajanga izany Boeny Sofia Betsiboka ka dia ireo zany no ny aingana nanaovana an'izao kady zao araky ny teniko teo mafisiko le teniko tany ambolony donné avy any amin'ny stat io ny ivitoerana ny amin'ny resaka pikirakira ny atotanisa no nazahoana an'izao 2018 izao ary fanampin'izay ny amin'ny hoe nanaovana projection io miainga avy amin'ilay TCAM teo no nazahoana zao hitantsika amin'ny écran zao ny hoe tombana estimation no mety fivoarana zany hoe isan'ny mponina zany amin'ity taona 2024 ity ary toraka zany ihany koa ny amin'ny taona ho avy 2024 inona raha ny fanontaniana apetraka manahoana ny mety fomba ahafahana mamaly fomba ahoana no anazavana satria misy ny fanantaniana mipetraka any amin'ny taoriana zany fanapahan-kevitra ny raisin'ny filan-kevitry ny ministra zany hoe veriko eto hoe tady mpifidy telo tapitrisa misy ihany koa ny fanamarina ao anatin'izay aloha satria mety hipetraka ny fanontaniany sasany rehefa avy eo manao hoe ahoana raha nahitanareo amin'ny isy chiffre mantsy ho avoakanay rehefa avy eo lo tonga de tsorina ny resaka hoe anoheranay fa tsy marina ary tsy voadinika ny hoe hitady mpifidy telo tapitrisa ny mpitondra fanjakana inona no anomboantsika azy namana faniry satria maromaro zany dray zavatra zay mety misy ihany nefa totanisy hitan'ny faniry fa raha ia teto Analamanga raha hoan'ny lehilahy isan'ny lehilahy voisa fa mpifidy teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ny 2024 mbola tafiditra tao anatin'le RGPH 3 vola na ara-pitaovana lefa nitononiko teo dia nahita zany ialako tsiny fa ataoko amin'ny teny frantsay le famakiko azy hoe raha ho an'ny lehilahy dia ho an'ny Analamanga zany io tamin'ny taona 2024 dia nahitana mpifidy 1,046,181 ny mpifidy io hitantsika amin'ny farany ambony indrindra io ho an'ny vehivavy 1,107,513 ho an'ny Analamanga ihany dia manome mitotaly 2,153,694 ho an'ny Analamanga ray manontolo maninona izy no mitomby ato amin'ny kolonina ato amin'ny akavanana satria nampiasaina le TCAM araky ny teneniko teo lasa 1,166,642 ny lehilahy ary 1,239,270 ny vehivavy izay manome mitotaly ho an'ny taona 2024 ho an'ny population électorale de 2,409,912 toraka zany ihany koa ny amin'ny 2023 dia 1,204,005 ny lehilahy 1,274,589 ny vehivavy zay manome mitotaly 2,478,594 ho an'ny izy rehetra zany lasy vavy ireo le kolonina roa farany amin'ny akavanan'ireo dia azo avy amin'le tableau anankiray teo maninona ary zany ny totaliny raha midina ty amin'ny farany ambany ray isika 13,345,247 ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny mpifidy voisa 20 taona mihoatra tamin'ny 2024 naninona ny tonga 14,951,524 no hita rehefa natao zay projection zay tamin'ny taona 2024 ary lasa 15,377,643 ny 2023 dia anao kady tsotsotra ary tsika misy elanelany ireo raha maka ny elanelany isika ny eo anelanelany ny aveo amin'ny 2024 makao amin'ny 2024 dia misy firy taona zay namana faniry misy efa taonao ka raha misy efa taonao dia atao zany ny elanelany
ataony soustraction ataony ina mo fitena azy am'teny gasy fifanalana ny fifanalana amin'ny hoe 14951 524 avy am'le projection hoan'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo analantsika ny isan'ny mpifidy hita tamin'ny valo amby roapolo sy roa arivo valo amby folo sy roa arivo izay navoaka ny instat donné avy any amin'ny instat io a dia misy elanelany 1 606 277 raha izay raha ataontsika ndray ny elanelany ny amin'ny vokatry ny projection na le tombana sy vinavina ho an'ny mety ho isan'ny mpifidy na ny population électorale 2023 sy ny projection zay natao ho an'ny mety ho isan'ny mpifidy am' ty 2022 ty dia mahita hoe 15 377 643 anesorana 14 2022 io a 951 524 dia zay le teniko teo hoe misy elanelany a eo amin'ny 1 606 2018 sy ny 2022 zay ny elanelany fa ialako tsiny kely fa ohatran'ny fandipatra kely le anako hoe 2018 sy ny 2023 tiako hitondrana vokatra dia rehefa atao mifanalana ny mety ho isan'ny mpifidy 2023 sy ny mety ho isan'ny mpifidy 2018 dia 2 032 396 zany a ny maximum ho iaho tokony ho hita ny ainga tam'izay kady zay a ny tenir compte a ny ainga tamin'ny antotanisa nomeny instat ny donné tany mistat nanaovana an'le projection mety ho isan'ny mponina 2022 sy am 2023 dia tsy tokony ahita farafahabetsany mihoatra ny roa tapitrisa isika na ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeny hatramy 2023 zay fotoana napetrany a amaranana ny refonte moa eo mifanisana fanoratana anarana an'ireo fanavozana ny listry ny mpifidy fanifanisana ihany ko ny population électorale dia petraka ary mifanontaniana hoe naninona ary mpitondra fanjakana naninona ianareo no nametraka fa telo tapitrisa nisan'ny mpifidy a ho tadiavina io tsy tadiavina ohatra hoe tonotononona fahatany maninona koa tsy natao hoe natao 1 million na ray tapitrisa na 1 million 500 naninona koa tsy natao hoe 4 million na natao 5 million fa naninona ny 3 naninona ny 3 boribory naninona tsy natao hoe 3 million 200 zay rehetraitray de fa fantatra ny fomba fanaony mbola tsy teanevitra mahakasika zay fa hoe fanontaniana aloha mbola apetratsika amindry zareo hoe naninona andray dia fomba ahoana no namaritana reo sy nametrahana andray hoe 3 million zay ho iaho teo a zay sy faniry fa tsy lay nresahany teo ity na ity na latsaka kely na mihoatra kely na mihoatra be de eo ara no mipetraka ny fanontaniana satria fa niarahana hita ny doublon niarahana nahita reo olona maro tsy afaka ny fidy sy nanatanteraka ny adidiny nandritry ny fifidianana natomboka tamin'ny 7 sy 4 arivo akohatry ny resaka fandanina ny lalam-panorenana tamin'ny carnet poky tany dia mipetraka koa zay fanontaniana zay ary zay no averimberiko eto hoe mba lazao aminay ary hoe alohan'ny nandraisanareo an'izay fanapaha-kevitra iza no ny fampiresahanareo nainga tamin'io donné ny instat io ve ianareo nisy fampiresahana tamin'ny teknisianina satria maro ny teknisianina manampaizana malagasy nataoko hoe mety nisy ny fanampiny ireo mpiara-miombonanto koa iaho teo mpiara-miombonanto karabola ara-teknika ary ara-pitaovana nafahana nahazo an'izany vokatra tamin'ny 2024 ny RGPH 3 zay fa na izany de tena mahagaga mihitsy ty le ohatrany karazany tsatoka raha ny fijerevana izy ao ny tsatoka fa eo any koa ny sao de ficine ny sanatry izany fitadiavana mpifidy matoto hoentina ary la ambarako etony zany satria niarahana hita nefa fanaonareo ho iaho teo hoentina sanatria iborena urina hanovana ny vokatra hanampiana ny mpifidy ny tena isan'ny mpifidy a mihoatra noho zay tena misy ato am'ty fireneny ity ka tsy azo ekena ny toy zay de tsika moa mazava ho azy aoriana fandarana zao efa elitsika ny mailo nefa teo moa nyfampitahorana dia ampatsahiviko ny tenin'ny président Ravalomanana raha nandeha tany mifaritra varatra iny izy hoe io zavatra io na iza ampitahotra na amin'ny alalan'ny basy na amin'ny alalan'ny fahefana zay anananareo tony nataony na préfet tany amin'ny mifaritra varatra ny nosy iny zay tsy izy rehetra akory
fa zay le terrorisme d'etat e akoatra ny fanararotana nyty le hoe fikarakarana fitadiavana mpifidy 3 millions ty de manao ny asany amin'ny matoko-panohatra azy zany filohan'ny mpanohatra président Ravalomanana de ilana vaniny zay rehefa nilaza taminareo tsara teto ary président Ravalomanana ny tena nisany nanamafy zany nanao hoe izahay de tsy emotra ary nitarika ny olona ijoro raha mbola mahatsapy isika rehetra mahita fa tsy mety ny fitantanana ny firenena tsy tandalany ty firenena ty tsy firenena demokratika izany ty fa eo ambava fotsiny ihany fa eo amin'ny asa de mifanohatra amin'izay ny zavatra hitatsika de araka ny teniko teo hoe raha nandeha tany nitsidika namangy ny vahoaka tany avaratra tany ny filoha Ravalomanana dia zao ny zavatra hita sy re tany manao hoe misy hoy aho ireo manararoatra amin'ny fahefanomenina manaraka ambokiny manao kofe manara-panjaitra nahita fa tsy ara-drariny sy tsy araky ny lalàna aza izany baiko atao zany satria matahotra ny toerany tsy mijery afa-tsy ny karierany zany tompona ndraiky mpanjakana isatsokajiny zany na ny olom-boafidy dia rarana nisy an'izany tany na manafaniry sy-paino ajaina nisy ny tonga de hoe raha vao manao mitabataba eo nareo ny amin'ny resaka hoe anao zavatra ry zay de forarana inareo de aloha zany de efa tsy mifanaraka amin'ny fahalalahana amin'ny teny sy manevitra fa ny tena loza dia tonina azo tsy mampaninona ny fampiresaka tamin'ny namana honorable député Roland Ratsiraka ny tenanay tamin'ireny nahitatsika tany amin'ny Haino Manjeriny hoe fomba nanankanana azy dia mitovy tsisy valaka amin'izay tany amin'ny faratra varitry ny nosy iny no nahazo ny tompona andraikitry ny tiako Madagasikara tany fotony tamin'ny hoe zao zany ny baiko azo ny mena baiko ireo toerana mpaniray lanonana na reny le hoe espace na reny toerana fandraisam-bahiny na hôtely ireny tsy anyray na tsy hampanofa tsy hanome toerana ny tiako Madagasikara zay taria amin'ny président Ravalomanana raha anao famorinany mpikambana sy ny mpanohana azy tany amin'ny faritra varatry nosy iny zay ny mbola ampitandrimanay nareo ry préfet ary marina ny teniny filohan'ny syndicat nareo de filohan'ny syndicat ny synady zany ny synady hoe tokony andinika atria nareo no nianatra zany hoe fitantanana andraram-panjakana ary mahay no ny hafa ianareo noho ny formation zay azonareo no ny traikefa zanananareo am'izay le fomba fanatanterana zay ka aoka re tsy ny olona tsy nianatra izany fitantanana andraram-panjakana amin'ny ankapobeny zany no ibaiko anareo ary hitanareo fantatrareo tsara pertina maozy ny teny fa baiko diso mifanohatra amin'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra mifanohatra amin'ny sata izay mifeny antoko politika ny antoko mpanohatra indrindrandrindra izany baiko ny raisinareo zany ka dia jere mampitandrina anareo izahay mampitandrina hoe tsy hitoy mandrakizay zao zavatra ataonareo zao fa kely sisa hoa de jerevo any no avinareo nao anatin'ny tontolo ny asa anareo ny atokony asa misy anareo fa tsy rariny zao zavatra atao zao ka de mampitandrina izahay fa zay ijoro hatramin'ny farany na ho sakatsakana itety amin'ny Madagasikara izahay ifampizary izahay misy ny fotoana iarahanay amin'ny président Ravalomanana fa misy mety ny solombavam-bahoaka fotsiny izay no andeha mety arak'izay amin'ireo tompona andraikitra isatsokajy tany ato anivony ny atokotiko Madagasikara de araky ny teniko te misy ny fotoana iarahanay amin'ny président Ravalomanana ka mampitandrina anareo izay ny am'izay hoe fingapingana atsojay fa ianareo tsy hijanona mandrak'izay eo amin'ny fitondrana io fa raha ela ianareo heritaona sy tapany sisa no hipetraka eo ka dia tandremo amin'ny fietsika sy ny fanapahan-kevitra izay raisina fa ho anenenanareo ary vodinareo lafo zay ny amin'iny de iverenako ny tena antony maninona tsika no niditra tamin'ity hoe projection natombana taorininy fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ministra ny am'izay hoe hitady mpifidy telo tapitrisa izay satria mampiahiahy foana isaky ny misy fanapahan-kevitra raha isaky ny dingana am'izany fanomanana fifidianana zany na manafaniry dia mampiahiahy foana mampiahiahy trano satria fa diso fantatry ny vahoaka loatra ny fomba fanaonareo zay mpanohatra efa tsy resahana itsony zay solombavam-bahoaka fa tianivy fanoherana eny fanahy ireo mpiaradia aminareo tao anatin'izany vovonana IRD izany aza ny ao anatin'ny atoko TGV angamba ny sisany mbola miziriziry ny am'izany hoe tena mandroso le firenena tatoatoloanareo tsy de niresaka an'izay tsony fa efa hoaininy efa silaka fa vakina fotsiny zay tsy fahombiazan'zay fa ny ao sisany mbola samy teny navita fotodrafitrasy navita
champion ny industrie eny fa natramin'ny sekoly sy ny hôpital lazaina fa manara-penitra ary de lazaina fa hoe voafeh mividim-piainana hoe manara hoe anna industriel le hoe nisy famoronana orinasa teto zay mba fataro aloha ny mahasamy hafa ny orinasa sy ny hôpitaly tsy orinasa mihitsy zany e ny sekoly koa tsy orinasa zany de hoe ao anatin'izay keo le voafeh mividim-piainana iny keo ny tena mampamey namana faniry hoe voafeh hono ny vidim-piainana mba hangatahana amin'ny ato amin'ny stat mba hangatahana aminareo ny mba hipublienareo ny amin'eo raiso ny vidin'ny ppn satria raha mahita anao raha ny vidin'ny siramamy voatsely zay no 500 sy 2 ny kilao 3 namana faniry fa efa tafakatra raha tsy diso 5 am'izao fotoan'izao asa 400 efa tena mihoatra ny 900 zany fiakarana zany anatina fotoana foy zany resaka volana vitsy zany resahako zany fa tsisy ataona akory ny menaka torak' zany ny akondro zao tafakatra 3 dia inona le ambaranareo fa voafeh le vidim-piainana ka mba hatakina sy angatahana any aminareo mahay an'le fikirakirana n'izay atotanisa sy ny resaka hoe fitombony vidinetana sy ny fiakarany vidim-piainana sy ny vidinetana zay fa aza mbola resahana aloha ny resaka solika tsy maninona natao hoe fa nidina ambany be ara ny vidin'ny solika am'izao fotoan'izao fa tsy nitsika tsy nidina fa nitsika tsy netsika dia mba inona eny le kajy ataonareo zany tsy fantatro fa ny any resaka ppn na le hoe ilain'ny vahoaka andavanandro siramamy lafarina vary menaka savony mba jereo kely ara hoe misy fiakaran'ny 400 zany vidinetany zany dia inona nefa ny ataony reto any reto namana faniry alohany amerenako ny anina fa mihina fa mananjavatra ambary izy manolona an'izay hoe inona no ambarany reto mpitondra reto hoe voafeh zany vidinetany zany zay ve natao hoe vidinetana voafeh zany miainga amin'ny avy any amin'ny 12500 francs na 500 sy 2 tato anatin'ny volana vitsy dia tonga efa manodidina ny 5 ny kilao any siramamy zany ve natao hoe vidinetana voafeh dia ampiasain'ireo media aindry zareo raha zay kosa aloha de manaiky isika namana fane voafehany zareo zay ampiasaina ny media manirakololany milaza zaosy nefa tsy gobeany zany fampatoriana mitsangany zany tsony ny vahoaka malagasy zao ny zavatra iainany sy ny fahasarana ka manoloana an'izay asa raha misy ny zavatra tia ny namana fane itondrana fanamafisana manko izy ty satria ny fond monétaire international zany ny FMI de ao anatin'izao hoe mission na iraka ataony eto Madagasikara zao tsara ho fantatry ny boaka ihany tsy tratra aloha zany lay nieritreretina fa hoe fiakarany vidy ny taux de croissance moa zany natany niarakarena ho 500 ho an'ny fitondram-panjakana député fetra tsy tratra aloha zany zay fa ny zava-misy de hoe ny taux d'inflation zany na ny fiakarany vidim-piainana de atahorana any amin'ny 700 any raha ny vinavina zany zay naperaka ny teo anivo ny famatsimbona io manko nisy fiteny manko ny teo anivo ny stat ny aminy hoe mbola tsy tonga any am'le A2 chiffre atsika le hoe A2 chiffre zany de le taremarka roa le mahery ny manomboka amin'ny folo raiky ambin'ny folo roa ambin'ny folo roapolo telopolo efapolo efa zava-doza izy zany raha ny fomba fijeriny teo anivony statistika satria tsy maintsy nampitenenina le eo anivony lay manao an'lay antotanisa ho an'ny eto Madagasikara ka efa manakaikaiky an'izay 100 ny Royaume-Uni am'izao fotoan'izao de manao zareo am'lay vinavinany amin'ny hoe volana oktobra ho tafiakatra 3,100 A2 chiffre zany le taux d'inflation ho an'ny volana oktobra 2020 sy 2020 ka raha ny fanehoan-kevitra nataon'ny FMI zany de efa miakatra be ny taux d'inflation am'izao fotoan'izao fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère-ny industrie, commerce sy ny consommation de mahita am'le hoe voafeh ny vidim-piainana fa ny marimarina kokoa député fetra de zao efa eritreritreretiny zareo efa mahay miara-miaina amin'ny Covid le vahoaka malagasy ny vaccine fo tonga ny vaccine zay omena amin'ny firenena malagasy ny dikan'izay de mbola eto ny Covid natina nasitiny satria vao nahazo vaccine isika maro be raha izay faharoa ararotiny reto olo reto satria efa nitaizany an'leo efa mahay miara-miaina ny Covid io ka zao tsy problema na miakatra raha le vidim-piainana fa zao efa zarina am'izay le malagasy voafeh le izy fa le voafeh araka le hevitra le fanjakana voafeh am'le hoe tsy miteny le vahoaka malagasy satria efa nampitahorina tamin'ny basy nampitahorina
tamin'ny gagazo nampitahorina tamin'ny cybercriminalité nampitahorina tamin'le milaza vaovao tsy marina. De zay le voafetin-jareo frappena ho amin'izy satria tsy miteny le vahoaka eo anaty an'le zavatra marary azy satria zay mba nanandrana ny teny rehetra na zon'ny mpanjify io na olo-pirenena tsotra teny amin'ny tandrify azy io ka mba nanaitra na mpisitona lakilosy io na fiarahamonina tsotra teny amin'ny tandrify misy azy tahaka ny hoe tsy ara-dalàna ny fiditry ny rano any aminay tsy mahazo rano zahay tsy misy jiro zahay tsy mba nahazo tosika zahay tsy nahazo vatsy zahay sy ny sisa reo zay verina fa tokony zany manampy am'lay fanalefahana vidim-piainana zay nanomezana zao manko lo izy rehefa nisy le trangan'le covid-19 zay mbola lalaoviny le mpanao communication amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao a New York any hoe tsy azo idivirana ny fiakaran'ny vidim-piainana nateraky ny covid sy ny ady any Ukraine sy Russie. Ka io moa zany le hoe ikoa maina azy atao maika mahita sery any liana aitsika malagasy ny dikan'izany le hoe ikoa maina maika nahita sery any liana de tonga tampoka kansery de voan'ny sery fa ikoa maina azy atao ka hitady aza ny hevitra any liana an'le fiakaran'ny vidim-piainana na piasa saina an'le fitondram-panjakana maika anisan'le covid-19 sy misy an'le adiny Ukraine sy Russie de nahilika tany daholo le raha rehetrarehetra. De io tsika eo am'izao fotoana zao tonga am'le dôla teny itiavan'le fanjakana azy isika vahoaka de inona le izy ianao tsy miteny io de mahafinaritra an'le fitondram-panjakana mety amin'io ianao tsy mihinan-kanina nefa tsy afaka maneho hevitra io zay le tena andrasany zay ianao le mijaly amin'ny tsy fandriam-pahalemana io kanefa efa sasatry miaina tsy afaka miteny tsony tsy mahita vahaolana tsony mety amin'izay ary ny fihetsiketsehana etseroa zay etsonanao vahoaka mba hijoro na itsika siffle na hikapoka sarim-bilany na hanangana saina fotsy na anao an'izay fihetsehana rehetrarehetra ao kanefa tsy mahavita an'izay ianao satria lasa matahotra ianao ny amin'ny hoe tonga de mitifitra gagazo cybercriminalité samborina miala any nemo mety amin'izany de ireo rehetrarehetra reo ny atambany de ozy izy voafe satria vahoaka tsy miteny tsony efa manaika azo ny atao am'izay tia nanaovana azy iza milaza amitsika fa mety ampitatitra io sarandalana 900 ariary io fa zao nampitahorina le mpitatitra hoe rehefa tsy asa de atero aty nampitahorina le mpitatitra hoe décret iny tenin'ny filohan'ny republika iny nampitahorina le mpitatitra hoe misy endrika fanakorontanana any ambady any de najoro ny mpitatitra sasany anohatra mpitatitra zay manao an'le asa de tsy mahateny tsony mpitatitra na de saika nisy teny ihany ary hoe zay tsy manaiky an'io fa 700 mety aminay na 1000 ariary fa zao satria efa mandaitra loatra le endriky le fampiororona sy le fampitahorana de manazava ny tenin'ny président Ravalomanana ary nentin'ny président Fetra teo hoe efa le terrorisme d'État ka le formule ana terrorisme d'État zany efa mety amin'ny vahoaka malagasy de ianao tsy miteny io de lazainy fa le vidim-piainana voafe nefa ianao nampitahoriny de tsy afaka mihetsika de ianao mbola ampitahoriny tsy afaka mihetsika io koa anaova mipaipaikady samihafa 9 millions taty amin'ny élection présidentielle 2018 ny inscrit tao anatin'ny liste électorale am'izao izy mitady 13 millions 5 amin'ny élection 2023 zany hoe 4 millions latsaka kely nambarany seni zay député Fetra ary zay le 3 millions resahana tao anatin'lay jugement supplétif 3 millions raha ao faly de avereny kely le anaseniny 13.5 de taitra ihany tsika otry fa inona koa ty gaga ihany tsika na 13.3 io na sala am'zany manodidididiny eo zany satria mitady an'le exact atsika io fa arrondissentsika 13.3 na 0.5 eo zany fourchette eo anelanela zay fa navoakany teo anivon'ny mpikarakara de 13.5 tsy tonga ho azy zany le 3 millions araka ny teneny député Fetra teo iny manko zao ho resahantsika tsikelikely ity resaka atota anisa ty fa vao manomboka zay sy député Fetra io andrany de manomboka dans le bain tsika zany fa maninona ny 3 millions de dikan'izay zany mahafantatra tsara ty fitondram-panjakany ty
fa tsy maintsy mihoatra lavitra n'le vato azony teo aloha izy afa am'justifie an'le hoe mambahoaka. Tsy maintsy mihoatra lavitra n'le vato azony teo aloha izy afa am'justifie fa niasa izy. De fomba azona zay ary ty zavatra mampime député Fetra, ny fanitsam-bahoaka nataon'iny stade ane de hoe 18 ans et plus e. Fa tsy miteny hoe manana karatra ve reo sa tsy manana karatra. Fa reo fotsiny aloha ny tokony 12 taona mihoatra. Ny atao hoe jugement supplétif fa tompoko, tsy voatery olona fe 12 taona amin'io fotoana io. Fa mety efa mihoatra lavitra izy. Zay mako mety efa manana teo 9 izy na sahala am'zany fa mbola tsy nanana an'le sora-pahaterahana izy. Fa mety efa nanana an'le kara-panondro koa nefa izy am'le fomba fiasa satria ny fomba fiasa triketo de mbola tsy fomba fiasa tena manana an'le hoe informatique tsika na informatisé zany zavatra rehetra eto Madagasikara. Io mila fitandremana io satria mety isy kara-panondro rondray zany eny ampelantanana olona anankiray. Satria rehefa manao an'le fitsarana amin'ny tety vohatra ilaina ny vavolombelona ao anatin'izay. Sarotra zany zay lafin-javatra zay satria mbola tsy informatisé ny données rehetra ho ampiasaina eto Madagasikara. Zay le tiatsika tenena hoe mampisavorita zavatra ty de mampamailo ny SMM hoe ndraso aloha. So de ifangaro marina fa asa fatao le izy fa zao misy lalàna manamarika an'izay marina tokoa zany 2018 any hoany. Ary misy fond, misy lelavolo atokana am'zany na ny fitondram-panjakana na ihany koa ny miombonantoka amin'ny fanjakana malagasy. Fa le tena kajikajy apotomoty satria tsy ho ela de iainga any le listry mifidy. Tsy ho ela hoy de efa mametrapetraka an'le paikady aty am'le fokotany CLRE agent recenseur sy ny sisa. Le mametraka an'le ekipana bureau de vote le fanjakana, mametraka an'le chef fokotany. De mikaroka mpifidy 3 millions, mety ataony hoe objectif an'le vato tadiaviny zay fa mila zay ho an'ny rehetra. 2 millions mahery kely ny vato azony teo, 2 millions 400 na 500 tamin'ny élection présidentielle farany teo député Fetra. Plus doublon iny 1 million. Zany hoe raha 2 millions 400 anesoratsika na 2 millions 500 metsika gadoana izy. Anesoratsika 1 million 100 de 1 million 400 zany vato azo. Ny président Ravalomanana hijanona 2 millions. 2 millions vato tena mandeha 2 millions 5. Isika zany amin'ny élection ho avy eo raha ohatra ka tsisy fiovana départ plus de 2 millions tsika. Départ plus de 2 millions tsika satria ny mpifidy président Ravalomanana hatram'izay miaraka am'ireo hoe tarana sy ny sisa reo hatramin'ny fifidianana nisy hatram'izay de mijanona foana reo. Dikan'izay na resy mazava tsika teo ka mba hahafahan'ny zareo mahita satria raha ela doublon de tsy maintsy mitady alternative hafa na vahaolana hafa zareo any vahaolana hafa hikaroka mpifidy 3 tapitrisa dio député Fetra fa naninona ny 3 tapitrisa satria zay le doublon x2 ary tsy maintsy micalcule reo olo reo satria efa mienjera amin'ny tany lay code de popularité. Ny ena be de rehefa miena io plus le doublon ray de tsy maintsy mikaroka isa am'izay zany ahafana mihoatra n'lay 2 millions président Marc Ravalomanana. Zay sûr tsika fa tsy maintsy akatra reo par rapport an'le désiderata, par rapport am'lay sondage efa mandeha any ambadika rehetrarehetra par rapport am'lay attentin'le vahoaka hoe miverenanao président, par rapport ny organisation ny antokotiky Madagasikara de tsy maintsy ioarany zay eo no tokony hampamailo atsika. Fa zay moa zany de ezaka foana ny hitondra am'lay fanazavana ara-taremarika. Mety hoe sarotratra nahazoantsika lizy androany fa mandeha tsikelikely aloha tsika fa crachentsika aloha zay adevitra zay député Fetra. Marina zay namana faniry. Averiko indray mandeha le teo zany any amin'ny hoe firy ny mpifidy satria mbola tsy hitany namana faly agny man'ilay fanambarana nataony teny anivon'ny seni ny amin'ny hoe firy ny mpifidy nisany mpifidy lasy vavy 70 taona no mihoatra hitany navoaka ny RGPH 3 na le fanadiadiana zay niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka. Tiako ho tsindrina eto aloha fa isaorana mihitsy ny manampahaizana malagasy nanapin'ireo atao hoe expert
internationaux nareo le manam-pahaizana manokana mahakasika an'izay a nisy rora tsy diso a nanampy a izany manam-pahaizana malagasy tamin'ny fanaovana an'izany fanadiadina na recensement zany dia averiko indray mandeha ny mponina mpifidy na ny mpifidy a navoaka nyzany fanadiadina na fanadiadina mitondra ny anarana hoe RGPH 3 zay zany hoe feno 8 taona no miakatra dia 13 345 247 tamin'ny taona 8 sy 4 arivo ny hita raha natao projection ho iaho teo zany hoe nanaovana vinavina avy am'ilay TCAM teo dia tokony eo am 14 951 524 nisan'ny mpifidy amin'ny taona ty taona 20 sy 4 arivo ty ary mbola ao anatin'izay ihany projection izay dia tokony ho 15 377 643 zany nisan'ny mpifidy zany amin'ny 13 sy 4 arivo zany hoe reo feno taona 20 sy ny mihoatra de mety hipetraka ny fanontaniany reto mahiratra sy manam-pahaizany reto indray na mety ny sasany ray tsy mahazo tsara le fanazavana satria tena tsy de tena hoe statisticien fa nisy moa zany ny fandiniana sy fiarah-miasa na afahana nanomana an'izao antotanisa izao ny ainga avy am'izay données ny stat zay de mety hiteno ary zareo fa ka nisy aneny tsy manana kara-panondro tam'izany fanadiadina natao zany nisy aneny tsy nanana kopie nisy aneny ny fidy nisy ny tsy ny fidy nisy ny tsy nanana kara-pifidianana sy ny sisa zafady aloha tiana hotsindriny ty ary mihina fa hanamafy izany ianareo ny andraikitra nanatotosa nandray anjara tam'izany fanadiadina na recensement zany fa tsy nisy fanontaniana kara-panondro na fananana kopie na fananana kara-pifidianana na hoe nandeha ny fidy na tsy reo olona nanaovana ny fanadiadina recensement exhaustif na hoe fanisambahoaka fanisana atao hoe feno no natao tsy nanontaniana hoe fananana kara-panondro na hoe fananana taratasy mpanjakana na tsy fantatro afantarana anao tsy izay mihitsy dikan'izay ny olon-drehetra hatrany amin'ny kely indrindra hatrany amin'ny lehibe indrindra satria izy ty tsy fanisana ny mpifidy ihany fa fanisana ny mponina amin'ny akapobeny dia tao avokoa dikan'izay ny akoatr'izay de fandrebirebena saim-bahoaka ny akoatr'izay de kajikajy masiso dola makota ozy izy namana faniry teo fa raha ara-tsiantifika natao hoe scientifiquement parlant maximum io 15 377 643 mpifidy tokony ho hita amin'ny taona 13 sy 4 arivo izany hoe raha natao any elanelany nisan'ny mpifidy vo isa tamin'ny 20 sy 4 arivo sy io vokatry ny projection ho an'ny nisan'ny mpifidy amin'ny 13 sy 4 arivo izay roa tapitrisa eo dia impossible tsy possible mihitsy no ahitana mpifidy 3 millions de fa nitondra fanazavana namana faniry teo inona mety ao ambadiky zany fandrendrehana saim-bahoaka zany ho iaho teo tsy niasa rery izy arena nanao an'izao kajy izao na sa manolotra an'izany eto am'izao plateau ny miara-manonja ny MBS izao fa niainga tamina zavatra maro araky ny teniko hoe scientifiquement parlant dia tsy possible no ahitana mihoatra zao satria maximum ao io 15 377 643 eo ny tokony hahamailo atsika aiza ny tiako atongavana satria ao anatin'izay ko zany le hoe jugement supplétif io zany anisan'le olo zany le niraisy na nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny filan-kevitra ministra dia iarahantsika mahalala fa rehefa miditra am'izany hoe fanomezana sora-pahaterahana na sora-piakonana zany isika dia io avoakany namana faly teknisianiny moa zany mitanjona hoe 13 500 000 électeurs dia isorana azy zany fa ho avy am'ty resaka celeretika rehefa avy eo rehefa alohan'ny amaranana n'izao fandaharana izao dia araky miteniko teo hoe inona mifandrebirebena sy kajy ao anatin'izany indray namana faniry sy mpiaino ajaina de izao no aiah indray hoe misy fitady avam-bola ao anatin'izany ekena misy ny hoe agent recenseur eo amin'ny 5 arivo eo no ho recrutena moa zany de mbola mampametra-panontaniana hoe eny avy aiza fa mihina fa ianareo no mahay azy ny eo amin'ny statiny manana traikefa sy ny fahaiza-manao ny am'izany fa io le resaka jugement supplétif na didy mpitsarana mitety vohitra hoentina anomezana manolo sora-pahaterana na sora-piakonana sy ny kara-panondro matetika izy io ary hatramin'izay tsy manam-bola n'ino fanjakana
vao mainka moa am'ty fitondrana misy ity dia tsy maintsy tavandra anatena famatsim-bola indray a avy any ivelany nefa nylaza fa tsy mila zany famatsim-bola zany fa nysehon'ny laibe raha tany amin'ny fampelezakevitra nefa tsy arak'izay akory ny tanterana fa io mandadilady a any mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka io de eo indrindra no mahatonga amin'ny teny te hoe fandrebirebena ray a sao de fitadiavam-bola indray fitadiavana tombontsoa amin'ny family viliana izany hoe teti-bola hoentina manatanteraka an'izany fitsarana mitety vohatra tsy haiko zay fomba zany zay mahanolo sora-pahaterana sora-piakonana ary kara-panondro izany dia zay anaramaso izay anaramaso akaiky satria raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny bromaharotry ny seni tamin'ny fatelopolo ny volana aogositra de nisy ny fanontaniana petraka io na hoe maninona moa no sady agent électoral ny président fokotany nefa raha tsy mangaiky any seni zany agent électoral zany tia ifotony aty enao nefa tia amin'ny akilany a solotena ministère ny atitany préfecture de police ary ny ao anivon'ny district dia aoka izay a ampahafantarana antsika fa tsy araky ny lalàny zany ary toeritsika hatramin'ny farany raha mbola mahita toy izany tsika any amin'ny fokotany manerana Madagasikara tsy miditra an'izany mihitsy ny président fokotany ka tsy misy idirana ary na ny CLRE ny filohan'ny seniny na mahaly ny tenako tamin'izay fotoana zay raha nametraka fanontania hoe tsy filohan'ny CLRE intsony na le komity eny fotony amin'ny resaka mpanisam-pifidy a ny président pokotany ka dia retsika vahoaka malagasy zay tsy izy intsony fa mpikambana tsotra fotsiny izy ao anatiny fa mbola fandatsam-bato mihitsy koa zay indrindra tsy mpikambana koa ary tsy mbola fotoana fisafidianana sy fanendrena nizay ho mpikambana ny hitarika bureau de vote na hoe membre bureau de vote koa zao fotoana itenenantsika zao fa volana vitsivitsy alohan'ny fifidianana voatendreny zany ka any aminay any boribory tany fa dimy any de efa voatendriny zareo zany ry manam-pahaizana sy ry mahiratra izany hoe mpikambana ny bureau de vote zany tsy azo ekeny zany tsy maintsy averiny io tsy maintsy amin'ny alalan'ny fivoriam-bepokon'olona nantanterahana izany eny fa na ny fanendrenana Jean recenseur ara mila mazava tsara eny fotony eny manao hoe iza nahoana ny olona io a inona ny mety masotsivana hoentina misafidy a na manondro a izany olo zany tsy tokony hijerena loko politika zany fa manjary iady eto sika raha vao zay ny zavatra misy de milaza aminareo zay ka io namana faniry araky ny teniko teo moa tamin'ny fotoana tsy nateo an'ny faniry de ny hoe fandrebirebena ho iah teo a ny akoatra zay fa tsy ahita mpifidy mihoatra ny roa tapitrisa resaka scientifiquement parlant ny resako azy teo tsy ahita mpifidy mihoatra ny roa tapitrisa ny fanjakana na ny fitondrana fa misy zavatra mampiay ihany ray a ketriketrehan'ireo olon'ireo hoentina mampandresy ary tonga de itsiko ny resaka mitady angalatra indray rangahy ianareo a misy kajikajina alabato indray ao ambadiky izany satria efa hoarahanay maso akaiky ataonay andro maso pokon'olona mihitsy na izany reo fontina fanavozany fotony lisy mpifidianana zany eo mandalo amin'ny fanendrena nyreo latompona ndraiky isatsokajiny ny agent électoral ho iateo ny agent recenseur ny mpikambana anatin'ny CLRE sy ny sisa ny membre en bureau de vote zany rehetrarehetra zany a dia efa hoarahanay maso akaiky ary atsipiko tiana mety tsy tokony fotoana hitenena anazy ara hoe molo takina amin'ny fomba entitra ny ametrahana laharana na numéro de série na ohatrinona mety ho vidiny na mety ohatrinona tombany efa ny mpamatsy volana hatramin'izay no miantoka ny ampahambola betsaka amin'izany hoe fikarakarana fividianana zany a ka tsy ianareo indray no mahalalay fonosana sy hitady antony tsy mitombona fa rehefa misy laharana ety amin'ny farany ety raha ohatra ka ataoko hoe laharana folo de aka fokotany anankiray ohatra kadramamy ny laharana voalohany ka hatramin'ny arivo dia ato amin'ity barao mpandatsaham-bato na toerana mpandatsaham-bato reto satria mety isy barao folo na 12 de mety ny bureau de vote ray tsy mahazo mihoatra ny roa arivo motsinina bureau de vote ray ny bureau de vote ray de ataontsika hoe bureau de vote ohatra raha isykoa kadramamy kopakopa tanana ao anareo kadramamy rehetra any dia ka hatramin'ny 1000 de fantatry hoe akadramamy io zay ka raha sanatry misy larana 700 ohatra hitatsika any akandreo na any amin'iny district manjakandriny iny dika zay nisy bourrage na urna sy nisy précaution tao anatiny tao le zavatra mila de mandeha hatrany zay a faran'izay fomba tsotra afahatsika manara-maso na membre en bureau de vote na ny délégué un candidat na le solotena candidat na isika rehetra ao anatany ino zany hoe fa mandritry ny fifidianana zay fa zaratra milomanina ty aloha zany namana fanidry de anara-maso akaiky zay fa mpizary isika
fanome hevitritsika amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo na inona fre anareo na inona toko politika misy anareo na tsy manao politika ianareo a dia zany rehetrarehetrany a fomba azahoantsika vokatra tsy misy osoka tsy nisy katsikats satria fantatra loatra ho iaho teo ny fibakona ireo sefim-pokotany ataony lehibe ny atoko ny fitondrana am'izao fotoana zao a reny arahana nahita reny moa zany a tiano amaranako ny anina mahakasika an'izay de hoe ny arahana nahita ny fiarovan'ireo sefim-pokotany 7 teny amin'ny boribory tany fahadimy raha nanao akanjo volomboasary ny aro ny joro ny aro ny solom-bavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny zareo ary ny joro ny aro izany izy de dikan'izay hoe fomba ahoana ny atokisanao fa tsy hitanily reo olon'ireo amin'ny fifidianana le neutralité tsy mipetraka zany ary tratra moa izy mino fa tsy sahanao itsony izy aoriana n'izao teny nataontsika zao fa ohotsatsika eto indray de zay le mahatonga anay hoe takina ny fikaonandoam-pirenena tsy resaka toerana io zareo tsy resaka fitadiavana tombontsoa manokana io fa dia izay a no karazana hoe fanamafisana ny tenina rehetra tao hoe antony irosona ny fikaonandoam-pirenena ny anankiray ny aboritetika teto de mahakasika an'ilay hoe fanoerana lay fanapaha-kevitra ny fitoram-panjakana fa hitady ary ahita telo tapitrisa mpifidy a de fa mitondra fanazavana tsara mihitsy moa namana fanirite hoe tsy possible zay a fa ara-tsientifika tsy possible miainga avy tamin'ny projection sy ny données statistique zay navoakany instat ny adiniko farany agna mandia izao ny tanteraka dia isorana ny namana ny ara-ny asa fa nisy a namana tena mana-pahaizana manokana mitovy lenta am'ireo ny andraikitra n'zany fanisana na RGPS izany a ny fanometanana taminay fa mety tsy de tena tafitany araky ny tokony ho izy la izy ka de alana tsiny fa dia nytiana natongavana de hoe mila mailo isika ary mila mandray anjara mavirika tsika amin'io le hoe refonte io a ny amin'ny fitakina ny mba ao anatin'ny lisy mpifidianana atsika feno taona zany hoe 20 taona no mihoatra mivaova ho iaho teo zay le taux zay le TCAM moa no resahako teo a fa nefa tsy idirako lalina to satria efa nisy natsipoko any fa araky ny teny namana faniry iverena atsika itondrana fanazavana fanampiny satria mety nisy ny tsy nazava tao anatin'zay hoe profo ny zahanay nentina teto ho an'ny anio a ny amina hoe tsy possible no ahitana mpifidy 3 millions zany a fa 2 millions maximum kajy ara-tsientifika no namoahana izany a ka de manatena fa enonareo a any amin'ny fitoram-panjakana zany mba anitsina ny dianareo a anitsina zay sanatria teny mety efa latsaka tany a na zavatra efa nambara fa aminay a dia araky ny teny koa tsy possible satria maximum ho iaho teo a ny roa tapitrisa mpifidy mety ho hita amin'ny 3 sy 4 namana faniry le tamin'ny 17 volon'aogositra ny resan'ny député fetra teo a de ity no vakitsika santionainkely tamin'ny Orange Act io zany a zay nangalatsika n'lay hoe tratrarina ho mpifidy 3 dimetsy sy 3 tapitrisa zany amin'ny 2023 ty le izy zany tamin'ny 17 volon'aogositra io zany tamin'ny Orange Act io Madagasikara nankalatsika le izy fa za tsy hamaky tsony le ry ambony fa andalana faharoa no vakiko hoe selon la constitution cette refonte doit s'effectuer tous les 10 ans en outre de la révision annuelle de la liste électorale RAL dans l'optique d'un processus électoral transparent et garant de l'apaisement. La CENI prévoit d'atteindre un objectif de 13,5 millions d'électeurs, soit près de 3 millions de plus que pour les élections de 2018. Mazava zany zay zavatra andresahantsika teo zay dia io ny eritreretin'ny CENI 13,5 millions d'électeurs zany soit ozy izy près de 3 millions de plus zany hitombo telo tapitrisa mihoatra noho ny tamin'ny 20 sy 20. Zay zany afahantsika makasarasaina de namoaka lay conseil des ministres député fetra taorinan'ity namoaka le conseil des ministres ny am'le jugement supplétif sy karapanondro telo tapitrisa de tsy mandendeha ho azy zany izay objectif atteindre ketrehan'ny CENI zay sy lay fanapahan-kevitry ny conseil des ministres de nanteny ara nese memendrasa aloha fa ohatrany tsy mbola milamina miteny koa ny greffe zay tsy handray anjara amin'io
de ny ampitsoniny ny conseil des ministres mbola mamoaka ihany tamin'ny heriny de andrasantsika moniny androany tamin'ny heriny androany namoaka hoe 29 805 na 5,704 ny olona hiasa am'izany nefa le tena natantaraka aza amin'ny anaran'le mpitsara sy le mpirakidrara le grefy aza efa milaza fa tsy andray anjara am'le izy de niterena tena niterena ny tany amialatsiny zao mandeha any amin'ny faritra tsinanana any analan'zao foany ny ministry ny fitsarana mora ny vaovao fantatra amin'iny faritra varatry ny nosy iny a dia efa nambarana teto moa sy ny rahantsika nahita tamin'ny hainao manjeriny hoe nitsidika ireo mpanoana azy sy ny vahoaka tany avaratra tamy président Ravalomanana fa tany nahitana zay le mbola manamafy ny teny namana faniry teo hoe mbola tsy nanaiky ary mbola mampametram-panontaniana ny syndicat magistral ilay resaka jugement fanena tanterahana nylay hoe didi-pitsarana fanomezana zay didi-pitsarana manolo sora-piakonana sy sora-paterana fa nanaraka azy reo ihany koa ny tao anivon'ny pirakidrara fa inona no nitranga tany ny faratra varatra iny tsy hanonony roa fa niterena tsy maintsy hiasa sy anatanteraka izany ny préfet ny solo tena mpanjakana fantatra ry zareo tsara zany toerana tondroko zany fantany tsara ary tatitra voaray avy amin'ny président sy namana tany de manangony izay fa zay indray le terrorisme d'etat voany resako teofonao a le izy voa tamin'ny herinandro lasy zany nisy kosa ny faritra anankiroa izay tena namela malalaka ihany rehefa hoe tsy de tena tabatabainareo be loatra ranga le toerany ivorianareo sy ny sisanysisa ko maninona moa natabatabaina eky zoanay zany ohatra ny tabatabana anareo nanareo de aninonareo ohatran'le nataony ministre ny serasera hoe plaque ve takela-pahatsiarovana am'le fitokanana le sekoly-mpanjakana lycée dia tena magnamenatra ngoty any ranga io satria dia izy freedom mianakavy ireo misoratra reo tonga de tononony zany efa manana ndraiky mpanjakana le olona ao anatiny dia eny ambany araky ny tenin'ny faniry hoe eto ny logo an'le atoko de etsy le maministra ohatrany hoe tsy manana ministry ny fampianarana ty fireneny ty io gouvernement ty ohatrany hoe tsy manana ministry ny fampianarana tena hoe mahamenatra ny zavatra ataonareo ongoty any io ry vahoaka marinareo mety ho samborona fa za mikitikitika akambo fa zany hoe fomba fiteny fotsiny zay fa ianareo tompona ndraiky mpanjakana ny tokony manala an'io faran'izay aingana fa mahamenatra tsy misy idirany atoko freedom tsy misy idirany atoko TGV tsy misy idirany tim fa lay fasahinareo de tena efa mihoatra ny zavatra hoe ça dépasse l'entendement ozy ny temo vazaha tsy nahita ohatra anareo reto ranga zay eny iny tsatsatsaraka de zay le izy mifanojy le izy ny namana faniry teo ny nambarany seni izay hita fa tsy resy lahatra zany izahay tam'izany fionana tamin'ny 17 aogositra zany tena ambara etona fa tsy resy lahatra izay de anaramaso izay io isy organisé ambaranay anareo zany iomana izahay fa bizara ndraikitra izahay ho ia teo dia misy ny fotoana iarahana ny président Ravalomanana misy izay samy député misy ireo mpiatrika tiako Madagasikara hatranainy sy ny taty aorina misy ny teo atenatena nisy ny hatrany amboalohany fa de miantso antsika rehetra fa tsy manavaka izay na iza na iza maniry iara-dia aminay mahita fa manana an'zany traikefa sy faiza manao fitantanana firenena tena raha mandreny zany zany atoko tika Madagasikara de tsy président Ravalomanana ndao tika iaraka mety misy ny zavatra lesoka tokony hoarenina misy ny tokony ahitsy fa resy lahatra izay matombo joro samy teny eto samy teny amin'ny aina manjery samy manatrika anareo vahoaka hoe tsy mety itsony zao zavatra ataony nandre matoandro raduela sy ny fitondrana zay tarihan'zao ka mila fahatongavatsain'ny vahoaka dia ao anatin'zany ny fisoratana naharana ny fijereneny fotiny fifidiana fa naraha maso isatsokajiny fa alefany miandalana eo izany ka dia amafisitsika amafisiko ny tenin'ny faniry hoe ho alefatsika tsikelikely mba ho azo nareo tsara izay le hoe tsy possible mihitsy no ahitana mpifidy olomena kara-panondro vaovao na sora-piakona na sora-pahaterahana hoe 3 millions zany fa araky ny kajy ara-tsiantifika araky ny teneniko teo maximum 2 millions dia ao anatin'izay misy fanondrin-dratsy misy dola makota indray ketriketrehany reto mpitondra ireto namana faniry ny lalàna no manokatra sy manidy ny lisy mpifidianana raharalina ny refonty any koa de ny lalàna manambatra an'izay izao zany tsika tsy manana afa-tsy ny hoe 14 mois zany sisa raha ohatra ka hiatrika ny fifidianana ho avy eo mety ho 12 mois re raha ohatra ka lendriky le fifidianana ho avy eo satria efa amin'ny heritaona ohatr' zao zany tsika septambra oktobra début de fitra efa tokony propagande raha ohatra hoa le fifidianana ny resahantsika zany fa ho hitantsika eo moa fandehandrara zany ao anatin'izay ve
ahoana nahitana an'le telo tapitrisa zany isy mazimazia samihafa eto fa omentsika miandalana eto daholo le tetikady samihafa tianyreto olo reto atongavana fa isika mila manaraka tsara am'izay a dia mila meno tsara ihany kio am'tya miara-manonja MBS Radio Mada ty ahafahantsika mahazo zany reo toromarika sy ireo fandaminana samihafa sy ny zavatra tokony ho fantatsika olopirenena dia ataovy am'le telefônina rave ataovy an'le hoe ataovy malaza ataovy mazava telefônina vava zay zavatra retsika eto zany ao anatin'izay hoe endriky mifandraisana ndraikitra amin'ny fiarahamonina amitony lafim-pifidianana tony dia mifampiresatsika aza mba mandrimandry manandrara satria betsaka amintika ny hoe tsy mamerina an'ireo tsonytsika 2023 fa n'le hoe tsy mamerina dia mitaky fandraisana ndraikitra fa itsika koa nefa dia zao manana ny Filomary Karavalo manana sy ny atokotiko Madagasikara vonona ny tatana ny firenena tapitra député fetra ny fotoanantsika satria efa miprome folora sasa zao dia faranantsika angamby izy ty lavidavitra ihany izy teo lavidavitra mihitsy ka dia reny ny zavatra nitranga tamin'ity herinandro ty sy tamin'ny herinandro lasa ao anatin'le atao hoe diversion fanodikodinana zay saimboka aza manaiky ho fitahana tsony itsika eo izay vonona ifanampy aminareo raha misy ny zavatra tsy mazava aminareo ny eto amin'ny fandaharana io ny eto amin'ny amin'ny masolom-bavambahoaka io amin'ny mampikambana anivon'ny tiako Madagasikara io amin'ny mampikambana ty anivon'ny fanoherana sy ny RMDM io vonona izay ifampizara aminareo izay mety fantatray sy ny afahantsika miomana miroso amin'ny tena fifidianana madio zay mba tsy isiny ny osoka ametrahana ny olona tena safidiny vahoaka maro anisa satria raha ny zava-misy ho iato eo dia misy foana ny diversion ohatra ny reny tsy aritry ty fanira alohan'ny amarana anazy reny natao any mpandrara mbola rajona efa ndraisahanareo teto zany zavatra rehetra zany reny moa zany dia olona efa any amponja efa atao mihitsy zany dia hoe asarony maozy ny fitenin'ny mpisolo vava azy dia eritreretina ndray fa misy fiketriketrehana ohatrany hoe misy atteinte à la sûreté intérieure de l'État tena fa marary reto ka dia zay zavatra tenenike marary sy miezaka manao diversion zay no izahantsika hifanakalo vaovao ihany koa tsika sy ny vahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka mihitsy na iza na tsy mpikambana amin'ny atoko politika na mpikambana an'ity na iza ianareo vonona izay ny fampiresaka aminareo ka dia ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana dia samy tsara amin'ny fotoana manaraka indray veloma tompoko dia misaotra ho an'ny mpandrainjara rehetra isika ny teknisianina tsy adinona miasa ao ambadika ny sary sy ny feo ianao mpanaraka sy mpiaino ary tsy mafoy izany miara-manonja MBS Radio Mada zany manome fotoana indray ho an'ny rapitso tompolasy tompoko vavy